inona misy ninona tsy misy dia ny fiderana tsy tokony io feny ambavantsika tsiraray avy. Ampifaliana ny arabaka anao amin'izao fotoana izao amin'ity fotoana izay meny tompo antsika ity sabotsy manokana ho anao spesial ho anao manokana tsy hoe ho antsika fa ho anao manokana satria ny mason'Andriamanitra dia mifantoka any aminao isan'andro isan'andro. Tian'Andriamanitra ianao hatsangana indray, tian'Andriamanitra ianao hamboarina indray, tian'Andriamanitra ianao omena zavatra vaovao. Hitanao tahaka ny rivotra izay navela mandalo eo amin'ny orontsika tsiraray avy, tsy hoe le omaly na le fakomaly fa navaoziny ho vaovao indray isan'andro isan'andro. Amin'ny fo vaovao koa ndeha tsianantsika n'Andriamanitra androany amin'ity fotoana ity, satria aza diny fa ny fahadiovam-pontsika tsiraray avy no hiantoka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Izay mahatonga ten'Andriamanitra milaza hoe izay mahadio am-po no ahita an'Andriamanitra. Amen. Ataovy azo antoka fa fo efa ampiniavana no diovina no entinao anatrehan'Andriamanitra androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitenenako eto hoe vonina izy androany andray anao. Vonina izy androany ny anangana ny fiainanao. Vonina izy androany ny tondra zava-baovao ny fiainanao. Fa te anontany anao ianao ve vonina ny anome fo vaovao an' Jesosy androany. Ary antsika hivavaka raha sitraka ao anomeny tsara indrindra ho an'ilay nahary ny lanitra sy ny tany, ho an'ilay nafony aino antsika tsiraray avy. Manasanao hitsangana raha mety aminao. Dia hivavaka tsika. Andriamanitra rainay tsara indrindra masina mandrakizay. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay tomponay amin'ny ty andro vaovao izay omenao anay ty Andriamanitra. Marina loatra ny teninao ary no hamarinanao izay milaza hoe avaozinao isan'andro ny famindramponao. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay nandalo teo amin'ny fiainanay fa nefa tao anatin'izany dia nasehonao fa mafy tsy azo vahana ny tananao izay miaro anay tsiraray avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny famatsiana, ny amin'ny fananganana, ny amin'ny fitahiana, ny amin'ny fiarovana, ny amin'ny fampianarana ihany koa. Misaotra Jesosy fa raha niainga tany amin'ny toerana misy anay tsiraray avy izahay dia nataonao nahita sy nahatsapa hoe tahaka an'izany ianao rehefa miaro. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny rehetra izay atsipinao aminay tsiraray avy, ampianarinao anay ananganana ny fiainam-panahinay tsiraray avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny asa-pamonjena izay nataonao izay tsaroanay isan'andro isan'andro. Fa raha tsy teo ianao, raha tsy noho ianao dia tsy tahaka an'izao izahay Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa ny fitiavanao dia tsy mety kivy, tsy mety reraka, tsy mety leo mandroso eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Misaotra Jesosy ny amin'ny famatsiana, ny amin'ny fampahitam-pity, ny amin'ny fanambarana izany rehetra izany Jesosy. Isaorana ianao. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny mpiara-monina, ny amin'ny ray tapo, ny amin'ny ray aman-dreny, ny amin'ny mpiara-manompo, ny amin'ny manodidina anay. Misaotra Jesosy ny amin'izany rehetra izany. Tompo, tsy hoe ny aminay foana ihany ny isaoranay Andriamanitra, fa ny amin'ny hafa ihany koa Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Misaotra koa izay Andriamanitra ny amin'ny zavatra mbola tsy nitranga rehetra nefa fantatray inonay fa efa eo am-pelantananao. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo ny amin'ny antsipiria, ny amin'ny kajinao rehetra izay tianao ho tanterahana eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo ny amin'ny teny izay efa voahomana rehefa avy eo. Misaotra Tompo ny amin'ny fampianarana. Misaotra Tompo ny amin'ny fiankofana. Misaotra Tompo ny amin'ny fitariana. Misaotra Tompo ny amin'ny teninao mamelombelona ny ainay. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Dia tsika rehetra isaotra ny Tompo androany. Ny amin'izay rehetra efa nataony, ny amin'izay rehetra ataony amin'izao fotoana izao, ny amin'izay rehetra ho avy ihany koa. Asa anatin'ny feonao dia feno fisaorana. Aza velangina ny vavanao. Misaotra Tompo. Misaotra Jesosy. Misaotra ny amin'ny asa-pamonjena. Misaotra ny amin'ny aretanao ny azo fijaliana. Misaotra ny amin'ny aretanao ny latsa sy ny opa, ny fandemetsaina, ny fanalam-baraka, ny fivadia namana. Misaotra Jesosy fa nampianarinao izay hoe ny fahanginana no teboka fahanieran'Andriamanitra miasa. Ny fimpanjinana ianao Andriamanitra no tahaka ny familiana anodina ny fiainam-panahinay mandroso makao aminao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Dia tsika tiaka mafy an Jesosy. Alleluia. Mahagaga ny tompontsika. Lehibe ny tompontsika ary mandrakizay ny tompontsika. Dia tsika maka ny salamo 120 ka hatramin'ny 7.
Salamo fahina amby 70 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fafito dia manambara hoe ira fifaliana no niavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy ira tokony maneno ao anatin'ny sofintsika tsirairay avy sy anatin'ny fontsika dia tsy ira mpitalaona fa ira fifaliana mandrakariva. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, miraha firam-baovao an Jehovah, miraho an Jehovah ary tany rehetra. Miraho an Jehovah, misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jetilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagakana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika ho deraina indrindra sady matahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinitsininy fa Jehovah ny nanao ny lanitra. Fa mira-piratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahatsaran-tarre no ao amin'ny fitoerany masina. Ry firenena manomeza ny Jehovah, eny manomeza voninahitra sy hery ho an Jehovah. Amen. Amen. Mandehantsika hivavaka. Tompo, aoka ny melodie izay manentsika ny fonay Andriamanitra, dia ny fahitanay ny fahalebiazanao mandrakariva. Aoka ny toetry ny fonay Andriamanitra hifantoka makany aminao amin'ny fotoana rehetra. Aoka ny fihetsem-ponay Andriamanitra hiankina tanteraka amin'ny fahatsapana izay avy any aminao Andriamanitra, tsipinao ao anatin'ny tsirairay avy. Aoka Andriamanitra ny hirahira sy ny tononkira eo am-bavanay Andriamanitra, dia ilay tononkira vokatry ny fahitanay ianao Jesosy Kristy, tononkira vokatry ny fitarian'ny fanianao masina anay tsirairay avy. Aoka Jesosy ny marainanay rehetra izay mbola omenao anay Andriamanitra, dia ho firam-baovao sy ny aleloia ny eo am-bavanay amin'ny fotoana rehetra. Tsy misaina ny zavatra isaina ny nofo, fa mibanjina ny zava-panahy mandrakariva, dia ny fiderananao amin'ny fotoana rehetra. Aoka ny vavanay Andriamanitra izay efa natolotra ao anay, satria ianao efa nilaza fa ianao nanome anay vava sy saina. Dia izany vava sy saina izany Andriamanitra anambarana ny fiderananao sy isaintsainana ny fahatsaranao. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka, tsy isy fahavalo afaka hanapaka eo amin'ny fisainanay, fa ho voatahiry izahay satria tafakambana aminao. Amin'ny anaranao ilay Mpanjaka masina mandrakizay no anaovana izay vavaka izany. Tehirizy izay rehetra Andriamanitra androany, ho tafafantoka tsara amin'ny sitraponao. Andray izay efa voahomanao anay tsirairay avy, ahafahanay manana fiainam-panahy mitombo sy mandroso hatrany. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka. Amen. Dia tsika hitehaka ho an Jesosy, dia ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy, ampifaliana no anomboantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Alléluia. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'izany fitariana izany. Misaotra anao fa efa romaninao ny fonay Tompo eo aminao androany. Mbola tohizantsika ny vavaka, sokafo ny fonao satria manatrika ny latabatr'Andriamanitra tsika androany, ary indrindra manatrika an'ilay Mpanjaka, ny Mpanjaka sy Tompon'ny Tompo izay manasa antsika eto anio, dia adinoy zavatra rehetra mety manelingelina ny fo sy ny saintsika tsirairay avy tsy fantoka eo amin'ny fanatrehany. Andaontsika tena omentsika manontolo, tsisy anombinana ny amintsika rehetra androany ho eo anatrehany, mba tsy ho verimaina foana fotoana lantsika mifo maraina tonga eto an-tranony toy izao, fa tena hoe fanatitra lehibe ankasitran'Andriamanitra tokoa izany, ary sitrany tokoa izany. Misaotra Jesosy eo, misaotra anao izay fa eto sahady ianao Tompo, eto sahady ianao Jesosy, ary efa nijery ny fony tsirairay avy ianao, na dia mbola tsy niainga tany an-trano akory ary izay, dia efa fantatrao sy efa hitanao ny etaetany tsirairay avy. Efa fantatrao Jesosy motivation anay ho eto an-tranonao androany. Efa fantatrao Jesosy ny fiomanana rehetra izay nataony tsirairay avy alohan'ny ionanay aminao eto sy raisana latabatra aminao eto indray androany. Eto mifanatrehanao Jesosy, faly zahay Jesosy na sainao, faly zahay Jesosy satria tena miasa eo fiainanay ianao Tompo. Eny mety mbola mety misy
tsy mahatsapa an'izany ve mety mbola misy tsy mahita an'izany ve Jesosy kanefa na fantatraina tsy fantatraina hitanay na tsy hitanay dia miasa ianao miasa eo amin'ny fiainanay foana ianao Jesosy io satria izay dia tena sarobidy eo anatrehanao manambidy eo anatrehanao izay tsirairay avy iray Jesosy izahay ilay ampakarinao izahay ilay antony tongavanao Jesosy tetỳ an-tany 2 taona lasa izay Jesosy nandazanao ny zavatra rehetra Jesosy eo ankehitriny koa izahay Jesosy efa nampianarinao sy nosokafanao ny masom-panahinay Jesosy eo tena hoe hifankahita amin'ny fitiavanao ary araka ny nampianaranao anay hoe fiankofana marina dia izahay tonga eo anatrehanao vona ho faty tanteraka fatiny aminay fatiny amin'ny toetra ratsy fatiny amin'ny zavatra rehetra izay araka ny nofa tsy araka ny fanahinao tompo ndreto izahay tonga eto androany te hanatitra an'izany fanatim-piankofana kasitrahana izany izay tsirairay avy Jesosy eo ndreto izahay Jesosy tonga eny miakatra n'izany tendrombohitra izany Jesosy anatitra ny aminay manontolo eo anatrehanao Jesosy ary indrindra mifony izay mandrafo mamelany eloko ny tsirairay avy mamelany eloko Jesosy eo nisy taona izay raha toka niakatra teo amin'izany tendrombohitra izany nefa tsy vonina ho fatiny amin'ny tenanay akory nefa ny tenanay ihany Jesosy ny tianay ho hita fa tsy hainao akory Jesosy izany rehetrarehetra izany Jesosy tena hoe omboanay eo amin'ny azo fijaliana Jesosy eo fa tonga izay kosa Jesosy eo anandratra anao ilay mpanjaka sy tompony tompo Jesosy eo amin'ny fiankofanay rehetra na misy mahita na tsisy mahita dia tena ianao Jesosy ny tiana ho velo amin'ny fiainanay misaotra Jesosy eo halleluja hoe raha tsika amin'ny fotsika rehetra izany izy izany androany halleluja Tapitany musik Vitan fideran In drama natunana Te anulucha Zemeji canal Ampifani funa Till I come to a meaning, season in wonder sun now. Famio cisani tu po, non te na now I make you, ni fuku no tere.
rehetra Jesosy entina ao anatrianao. Tompo ho ianao hoe iza ny akatra tendrombohitra ho masina, iza ny toetra ho fanatrianao, dia izay madio tananao ianao, izay madio koa ny fony, dia tsy misy fitaka tompo. Jesosy reto izahay manantona anao. Jesosy ninona zavatra mety nandoto ny fonay, ninona zavatra mety nanova ny fijerinay Jesosy sy ny fiteninay na ny fifandraisanay tamin'ny mpiara-manompo zany na mpiara-monina zany na ho tokantrano zany Jesosy. Ninona Jesosy zavatra mbola anisany tsy mahatanteraka ny fiankofanay androany Jesosy, dia tianay zany Jesosy tena ho arodana tanteraka. Ninona endrika fifampiandanina Jesosy, fisaratsarana Jesosy, ninona endrika zavatra rehetra Jesosy izay tahaka ny forteresse Jesosy, ny fiainam-panahy tsirairay avy androany zany Jesosy, dia ho arodana amin'ny anaranao Jesosy. Ina tokoa moa Jesosy ny mazanaka ao anay raha tsy anahaka anao zay Jesosy amin'ny fitiavana, raha tsy anahaka anao zay amin'ny fahadiovampo, amin'ny famindram-po Jesosy, amin'ny fahatsaram-panahy rehetra Jesosy, amin'ny fahalemem-panahy tsy ny saina ratsy Jesosy, ary mpamindra fosy mamela heloka hatrany Jesosy. Tahaka anao Jesosy. Halleluja, avetsika fotsika rehetra zany indro mivenina miankohoka eo anatrianao Jesosy. Ami funai rehetra indro miverina, indro miverina miankohoka aminao Jesosy. Mihoatra izany andrasanao Jesosy eo aminay tsirairay avy. Tompo tsiraiany Tompo, tsiraiany Tompo. Fa mihoatra izany Tompo, fa mihoatra izany Tompo. Ni fukuno zerenao, ni fukuno zerenao. Zereo ny fonay Jesosy. Ni fukuno zerenao, ni fukuno zerenao. Sika rehetra tsira ihany Tompo. Serena
Jesús eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao no ivonifiako fanay Jesosy lay zanako ianao no ivonifideranay satria tsy anay loatra ianao Jesosy eo ka ny fijalianao sy ny fangirifirianao dia tsy avelanay raraka tany intsony Jesosy tsy amerina nombo anao intsony zahay Jesosy amin'ny antanàna fa kosa Jesosy isan'andro zahay Jesosy dia amerina ilay fitiavana izay nomenao anay aminao Jesosy ibanjina anao hijery anao satria anao tokoa ilay mpamonjy anay Hallelujah. Hallelujah. Ampianaro zahay Jesosy anana ny fijerinao mifaindreny zahay Jesosy aizanay manao ny sitraponao eto amin'ny lalany mandrakizay zahay eto amin'ny lalany fahamarinanao isan'andro zahay Jesosy satria ny fanirianay dia ny hotody any aminao Hallelujah. Hatramin'ny farany Jesosy. Hallelujah. Mijery anao aho tsy atahotra ao tompo mifahitana Aita tuni fizerinao mijery anao aho fianao no mpamonjy ay mifaindrenao ainao zay tokony atao ainao tompo izavatra Aita tuni fizerinao mijery anao aho fianao no mpamonjy ay mifaindrenao ainao zay tokony atao Hallelujah amin'ny endriko rehetra niderako anao hvkl-mission
Misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderany no anjakany ny fahasoavany no andenikyantsika izy mandala ireo entam-mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy andarana ambony andarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Naitra Medrikilai Nande Swanti Nalevina Itangana Mike Nifasana Sinatazunazi Ilai nanjes tupuni vandalai nisyandarana ambuni andarana rehetra Jesus Kristi mpanjakany mpanjaka Tapi
Jesús Christi, panzakani panzak. Jesús Christi, panzakani panzak. Tovy mafy ny tiako ho an'i Jesosy dia mahazo toerana tompoko azafady mandroso ny olona izay hanome voninahitra ho an'i Jesosy le rahalahy maty mandroso tompoko fitino inona ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao Vao afaka baka zany dia tady université dia nahita dia tiako ilay izy zany satria ao ilay misy ilay zavatra tiako atao amin'ny asa dia nangonina daholo ny dossier zany dia teo amin'ilay vita daholo ny fikarakarana an'ilay dossier dia nivavaka dia napetrako teo am-pelantanan'Andriamanitra hoe apetrako aminao Jesosy ho ty dossier ty aoka ny sitrako ao no atao Jesosy fa raha ato ny hitondranao anahy dia ato zany dia za tsy nijery université hafa tsony raha tsy afaka ato zany dia ho ato fa to dia iny ihany dia voninahitra ho an'i Jesosy fa vao tonga tany aloha zany dia nijery ilay notiko tamin'ny terminal ilay tao amin'ilay accueil dia ozy izy hoe tena sura ve ianao ozy izy fa ato ny hianatra zany hoe ambanimbany zany ilay notiko ozy izy dia teo aloha dia efa natahotra dia nody ny arivan'iny ihany dia nivavaka ihany tamin'i Jesosy dia nivavaka teo foana zany dia nilatsinainy iny zareo niantso anao hoe amin'izao anao mianatra ozy izy voninahitra ho an'i Jesosy tompoko. Alleluia. Manaraka tompoko azafady. Miarahaba-tsika rehetra tahin'i Jesosy daholo. Zahay zory vavolombelona androany satria nafinaritra anahy aloha voalohany indrindra ny fandraisanareo rehetra anahy. Zavatra fa somary ému kely satria vaovao be ilay izy. Nandritra roa taona sy tapany dia niarana zavatra injuste be zany tamin'ny fiainako satria nalaina baraka tout ce qui est manisy zany nataony devoly tsy tafarina mihitsy satria za zany ataoko hoe olona mifanerasera amin'ny olona rehetra azafady amin'ilay fiteny dia nandritry ny 3 séance zay tonga teto aminareo dia tsapako hoe tena afaka zany ny areti-poko rehetra raha tady hitomany dia satria misaotra anareo rehetra faly satria afaka mitomany satria faly fa tsy hoe malahelo akory dia misaotra antsika rehetra nandray indrindraindrindra fa i pasteur izay nitondram-bavaka aloha voalohany indrindra teto dia misaotra anao mitahina rehetra amin'ny fitiavan'ny tompo misaotra antsika rehetra. Dao tiaka mafoan'i Jesosy tsika taty lanto. Yeah. Misy anankiroa izy fa azafady tompoko. Tahin'i Jesosy daholo tsika. Anjoroko vavolombelona eto zany nisy fotoana tamin'ny fanatrehana ohatr'izao. Nangataka tamin'i Jesosy hoe mevy partenaire ana andeha hitory filazantsara ho za Jesosy fa tsara androno indray no zany rehefa mandeha reto ohatrany hoe aona ary ty ataoko ty dia nangataka tamin'i Jesosy dia nisy fotoana amin'izay taty Lovasoa teoriana teo zany dia gaga zany taty Lovasoa tamin'izay mbola tsy ambassadeur akory mbola tsy miresaka akory izay mirahavavy dia mirehatra ny tarehany ao anaty any ahoana aloha talian'ity tatirito mirehatra dia avy eo dia vita ilay izy dia adinidiniko ilay vavaka dia nanatona anahy taty Lovasoa tamin'izay dia zao nataony taty Lovasoa hoe taty za ozy izy raha mifanamasina fa tsika sy taty miaraka mitory gaga be zany hoe oay fa za ozy izy efa nitokam-bavaka taty alohan'ny tenenako fa sao fietanam-po anahy fotsiny zany fa teneniko amin'ny taty vonona ve taty oay oa zay mihitsy nangatako amin'i Jesosy zay zany le sinina le mirehatra ny taty tarehany taty Lovasoa naty dia niteneko vadiko hoe ary to mirehatra misy taty zay mirehatra ny tarehany ao anaty rehefa midera dia mirehatra ny tarehany dia avy eo amin'izay dia nitokana mambolana mihitsy moa izay mirahavavy dia nitondra-bavaka le fitoriana satria
satria nididina ambanivohitra tanàna tena mbola anatin'ny fanompo-tsampy mihitsy dia nitokana elaela mihitsy izay dia misy any ny atako fa zao a tsy avelan'ilay olona mitokana ntsony izay ravavy a fa tezitezitra be aminay le gardien vao mahita anay miravavy nefa nizay miravavy tonga dia pominao tompoko tainy Jesosy dia tezitra be aminay izy dia mitady dia mbola angataka amin'i Jesosy nay zay angataka efitrano mba en ville zany mba hitokananay miravavy fa bobi any an-trano manko isaky mivavaka tsisy tokanana mihitsy dia avy eo amin'izay netiko nandeha nangataka tsodrano tamin'ny ray aman-dreny mpiangonana amin'izay zay hoe andeha tsofrany zay pasteur fa andeha dia nahazo tsodrano izay miravavy dia lasa dia tonga tany dia vao tonga izay dia nitory dia zao nataon'ny olona hoe vita ilay fitoriana aloha zany nataon'ny olona hoe nareo ozy izy hafa mihitsy ozy izy ny fitorianareo satria tena gene be aloha izay miravavy satria tsy izay mihitsy n'ilay izy fa tena fanamasina mihitsy manao an'ilay izy dia gene zay amin'ilay compliment an'ilay olo betsaka ampitory aty ozy izy fa nareo vao hita ozy izy dia misy Andriamanitra dia voninahitry Jesosy zay zany gene be saika hitsotsoka mihitsy zay hoe tsy tiana zany hoe compliment manahirana be le mihaino an'ilay compliment satria tsy izay mihitsy n'ilay izy dia tonga fandrony dia tena betsaka manolo tena voninahitry ny tompo dia avy eo nangataka mihitsy moa zareo hoe asivo cellule aty dia eo indrindratsika izao mbola mangataka hevitra mpanompon'Andriamanitra dia voninahitra Jesosy fa tena rehefa tonga amin'ilay manaiky izany ianao dia tena mamaly vavaka ny tompo dritra fa eo fanatrehana nao tsy kiteka mafon'ny Jesosy. Alleluia. Fa ny miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy ny joroako fa volombelona eto. Ilay izy mahakasika ny resaka amin'ny toeram-piasana somary bizarre be any satria vao nanomboka vao niasa dia tsy maintsy misy resaka présentation foana moa ny ao am-piasana dia ozy izy le be anay hoe za ozy izy vao mahita ny taty dia ohatrany hoe olona mazava be zany dia gaga be hoe mazava be ahoana dia taty nga ozy izy mpiandry dia eo za mpiandry dia afaka mitondram-bavaka amin'ny toeram-piasana ve dia asiantsika cellule asiantsika fitaom-bavaka isaky ny zoma dia somary sadaikatra ihany aloha hoe ahoana zany Jesosy satria nandritra ny antaona maro ihany izay mivady somary tsipaka kely le ono zany le fombafomba mpivavahana le hoe tsy maintsy miara-ny pastera rehefa mandeha manao asa mpiandry ohatr'izay dia nefany za zany manana an'izay mentalité zay hoe Jesosy raha misy zavatra tena hoe maika be dia tsy voatery erana pastera foana tsy hoe mitsipaka le taridalana satria mety hoe amin'ny alina ianao ny antsoina dia ahoana moa na fomba hitelefonena ny pasteur atsotra ny pasteur Rodolphe ka hoe andre telefona amin'ny andro alina dia tao anatin'izay indrindra nefa raha misy tranomay Jesosy rehefa nanao ny asa tsika tsy mandeha amin'ny fombafomba ntsony fa andaontsika tena andeha amin'ny tena hoe inona ny tenin'Andriamanitra dia inona ny pratika an'i Jesosy dia tao anatin'izay dia lasa mivavaka foana dia misy fotoana le madama hoe tena ao anatin'ny asa be mihitsy dia teneniny hoe madame lanto afaka mivavaka ve ianao fa misy zavatra ohatr'izao dia mireusira foana fa ny zavatra anankiray tena nampanaitra be anatin'ny fanahy masina misy fotoana zany tena reraka tena hoe na dia mivavaka tokony hoe mivavaka foana tsika tsy reraka fa ny asako be da be dia zany efa ny tena hoe manenjika asa ao anatin'ilay asa tsy maintsy manelingelina kely foana le madama hoe misy zavatra hafa miseho indray satria andeha ambadika zareo zany le ramatoa tena mivavaka be fa le ranga mbola ao anatin'le hoe na dia mivavaka aza dia mamadika dia ozy izy le madama hoe madame lanto ozy izy apiditra fa nafafatesana ato amin'ity toeram-piasana ity indray ve tsika ozy izy isaky ny mivavaka manao délivrance nefa ozy izy mivadiko andeha hanao famadihana andeha ho any Atsirabe
dia ahoana indray ho azy zany Jesosy dia andrasoloha fa hitokana dia hivavaka dia manontany fanahy masina hatramin'ny resaka teny inona tenenin Jesosy indraindray ianao mipanika hoe ahoana ozy izy Jesosy dia tsy maintsy maka teny ianao dia miresaka amin'ny fanahy masina dia misaotra ny Jesosy aloha fa zay efa zay foana ny fomba fiasako amin'ny fanahy masina hoe maka teny dia rehefa miteny fanahy masina mila mibebaka onareo dia mibebaka ry zareo teny ny fanahy masina hoe mila mifamela heloko onareo dia mifamela heloko dia tamin'ny ty anankiray ity le resaka famadihana dia osy izy hoe misy ten'Andriamanitra zay hoe lany lohan'ny vavy dia tsika hoe mila makatoa mivadintsika foana fa tsy mila tsika hoe tonga dia misy manifesta be hoe non tsy mahazo mamadika fa tsika tsy mamadika ntsony dia tao anatin'izay dia nanana fitsarana be hoe zao aza toerina izy fa hivavaka tsika dia andao tsika hifandray tanana dia andao tsika hifanaiky dia rehefa mivavaka izay tena mivavaka nangataka amin'ny fanahy masina dia tonga amin'izay le fotoana le andeha hamadika amin'izay dia osy izy le rangaha hoe reraka be zany dia kakabe izay hoe reraka hony dia osy izy le madama vokatry le vavaka le izy tatya reraka be izy dia modina tsafaiko kely dia andeha ve zany ny tonton rapitso arakaraka ozy izy dia mbola nikafiry any zany Jesosy misarika anazy hoe tsy mandeha dia nefa n'le fanahy ratsy miteny hoe mandeha dia nisy ady be dia kizintina be re rangaha tao amin'ny toeram-piasana ohatrany hoe tonga dia be daholy lasa misy zavatra mikorotana lasa amin'ny enina au lieu dia amin'ny efatra mody dia amin'ny enina voatafody dia na izy koa raha mijery anahy ohatrany hoe leo be zany izy dia za mivavaka foana vao mijery anahy izy dia jereko dia manao délivrance anatiny foko manao délivrance foana io indray Jesosy dia tao anatin'izay nana fitsarana fa efa andeha amin'izay izy dia andeha haka vola za ozy izy tsy maintsy mandeha fa za ny zoko indrindra dia za no mitarika any amin'ny resaka rehetrarehetra any dia voninahitra ho an'i Jesosy fa bloqué ny compteny tsy nanam-bola mihitsy izy dia tonga dia nijanona dia faly be re madama hoe saotra Jesosy fa za ozy izy nampianarinao hoe mitsahatra dia za koa nefa nampianarina tato anatin'ity raiky ity na dia mpiandry ary za mpiteny foana hoe makanesa ty amiko anareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa za mianareo fitsarana fa za tato vao tena nianatra an'izany resaka fitsarana izany hoe mangina fotsiny dia Jesosy manao ny ambony dia fizorona vavolombelona anankiray koa hoe tao anatin'ity raiky ty koa nampianarana anao hoe tao anatin'ilay croisade be iny dia izay mivady nandritra ny efa taona tratra amin'ny brisement tena hoe sarotra be aminazy zany hoe mandeha bus mandeha tena reraka be satria novain'i Jesosy mihitsy ny style de vie anay tsy maintsy mandeha bus tsy maintsy mifanosika amin'ny rehetrarehetra tsy tsenay mivady tsony rehefa mody amin'ny hariva be fa samy manao izay hatongavany any an-trano fa tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa Jesosy mampianatra antsika tena hoe mahay zavatra rehetra foana dia tao anatin'izay tao anatin'ny croisade iny feritrana kely any hoe izy io nandeha hanao croisade nefa ny écolazy ankizy tena mbola tena be da be ny dépense tsy maintsy aloha dia tao anatin'izay nefa ny tadidiko tampoka ilay fampianarana tao anatin'ity raiky ity hoe mitsahatra fotsiny dia Jesosy manao ny ambony be da be ny mpivady mifampanontany hoe raha andeha ianao dia ahoana ny écolazy ny zanakitsika fa za bedy mivadiko raha vao miteny an'izay tsy mahazo miteny an'izany fa Jesosy manao an'izany dia tao anatin'izay dia nanana fitsarana dia niteny tamin'i Jesosy hoe Jesosy efa kely sisa hoa dia ho vakansy ny zanako nefa ny mivadiko andeha dia meny Jesosy teny hoe osy Jesosy hoe fa ny zavatra rehetra osy ten'Andriamanitra atao dia zay sy le zanako vavy izay rehefa dia tarisiko andaontsika sy rivavaka dia andao hifanaiky dia Jesosy mandohany io fa tsy tsika satria le izy amina million dia rehefa mivavaka izay tonton mivadiko lasana andeha tana amin'ny croisade dia voninahitra ho an'i Jesosy fa za tia manao resaka sary resaka PVC dia rehefa nanao PVC dia ohatra misy fanambitsika hoe aza manafinafina talenta fa tonga dia publie eo ilay izy na Facebook dia juste vao publie an'izay zavatra izay sarin'ny zanako sy ny sarin'ilay cousine nataoko dia tonga dia nisy olona lehibe tao amin'ny fanjakana niteny izy hoe ame clé USB dia zavatra nanaitra natao anatin'ilay izy olona roa fotsiny nanao an'ilay PVC taty amina satria ny anay zany hoe prix tonga dia tsy atao an'ilay prix le hoe olona tia vola be fa atao prix tena hoe normal tena arak'izay tsy mahafaty antoka antsika sy hoe tena milama fa zavatra nagagana tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy le rangaha olona izay tena hoe ambony indrindrany tokony hoe normalement izy tokony hoe zany naka le clé fa izy mihitsy nanao fotoanana hoe aiza ny fotoana hitako anao dia tonga dia payeko le izy dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy manisa vola izy
raha ohatra hoe 1 million ohatra tadiavinao dia amina million meny anay tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy. Zaho sisy tsy manisa an'iny fa tonga dia iny ilay vola dia raha ohatra ka tsy ampy dia mahazo mitena anao dia voaloha daholo dia sakafo tsara daholo izay tao anaty. Alleluia! Ndao tsikiteka mafy ho an'i Jesosy. Mino fanandray ianao tao anatin'izany zavatra voaraiko teo dia hoe mitsahatra fotsiny aloha. Mitsahatra fotsiny aloha dia mihaino ny fanahy dia mihetsika arak'izay hitariha fanahy. Amen. Amen. Tahin Jesosy daholo to. Tahin Jesosy to. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany nijoroako vavolombelona. Izay izany mipetraka tany ambanivohitra tany lavitra be tany tamin'ny taloha mbola kely. Dia tadidiko izany hoe nandalo zavatra sarotra be dia be izay tamin'izany aretina, loza, ohatrohatr'izay tafian-dalo. Fa no famindrampon'i Jesosy dia afaka izay. Dia rehefa lehibe aho izany dia nanambady. Dia rehefa nanambady aho dia niteraka ray izay. Teo amin'ny 3 taona teo ilay zanako dia korotana ny tokantranoko. Tena rava mihitsy. Dia nanomboka teo dia niaina tao anatina ratra-po tena namoy tanteraka mihitsy. Nanomboka sotro, foka, tena niaina tao anatina famonjam-po azafady. Dia rehefa tateoriana moa izay dia mifindra tatiny dia mbola toy ihany nataoko. Dia niasa ako dia rehefa niasa dia nisafidy namana hoe namana maditra ohatr'izany reny mihitsy ny tiako. Dia mbola tohiziko ihany. Dia nisy fotoana narary dia tsapako hoe reraka be vatako marary. Dia hoy izaho hoe minta ho fa ho faty angambany. Dia nefa efa mamono tena kolaka. Dia nanomboka tonga saina ako dia niteny hoe ndeha hivavaka ahoana ny ataoko. Dia izaho moa izany tamin'izany mivavaka foana rehefa lahady fa tsy misy fiantraikany izy fa mandeha fotsiny dia toy ihany alatsinainy ilay adalàna. Dia nanomboka mivanginy Jesosy hoe ahoana ho any ataoko. Dia izaho moa tia mihaino radio. Dia tao anaty radio nisy fampianarana roa izay henoko. Dia rehefa ianao ilay fampianarana dia nanomboka nisy fiantraikany tao anatiko ilay izy. Fa nahagaga anahy nientin'i Jesosy teo amin'ny toriteny tao amin'ny Kristy radio teo amin'ny Nasifevana. Nientin'i Jesosy teo foana dia namandeha any ara. Dia tadidiko hoe tokony ny toriteny dia mody ako dia mihaino ilay toriteny. Dia nanomboka niasitrana ako. Efa afaka tamin'ilay fahazaran-drasy. Tonga dia tsy te hifoka, tsy te hanao an'ilay fiainako intsony fa tena nanomboka hoe afaka. Dia sitrana foko tena sitrana ho an'i Jesosy voninahitra fa lasa nanam-pifaliana. Dia tena ho an'i Jesosy voninahitra fa afaka tanteraka. Ny zanako tena ny zanako tamin'izany fa hidiko ohatra ilay zanako vavy dia lasa mandeha. Tena ho an'i Jesosy voninahitra fa afaka tanteraka. Alleluia! Dia tamin'ny mois de novembre teo izay nandalo zavatra sarotra. Narary ny dadako dia niditra hôpitaly. Dia rehefa niditra hôpitaly ny dadako dia hoe efa nisorona séroma fa hoe efa tsy maninona intsony izy. Ny larobia maraina izany dia larobia hariva, larobia alina izany ny andro zareo hoe maty dadako. Dia taitra moa izany izay hoe maty dadanay dia nandohalika mivavaka tomany dia nandohalika mivavaka dia niteny hoe Jesosy tsisy ninina mihitsy ho azay dadanay maty. Dia ahoana ny atao satria izay efa manompanao a Jesosy dia aza lana baraka izay Jesosy. Dia ho an'i Jesosy moa voninahitra fa famatsiana rehetrarehetra tamin'ilay fahoriana tena rehetrarehetra na sakafo na rehetrarehetra nampiasain'i Jesosy daholo ilay olona nanampy anay. Dia avy eo izay rehefa mois de novembre izany mandeha fa na sarotra be ny lalana satria ratsy be lalana makany aminay. Dia rehefa nandehandeha izay dia gaga be mihitsy izay fa taty amin'ny roty taty amin'ny goudron taty izany avy ny orana fa rehefa niditra tamin'ny route secondaire makany amin'ilay fasinanay dia maina be. Dia izay izany rehefa mandeha na mandeha ditongotra adiny roa eo vao tonga any amin'ny fasana izay farany tonga ilay tomobilina satria ratsy ny lalana. Dia bataina ilay razana mandeha makany amin'ny fasana fa tamin'izay tena ho an'i Jesosy voninahitra fa tonga teo amin'ilay fasana ilay tomobilina tondra anay. Dia ho an'i Jesosy rery voninahitra. Alleluia! Tonton Hery. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitra ho an'ny tompo irery ihany nijoroako vavolombelona.
Ny zavatra nataony tompo hoa kely resaka voalohany indrindra nataony mihitsy ilay izy mba tonga saina satria mitaditady ho variana amin'ny asa fanompoana, variana tady hoe routine ny zavatra rehetrarehetra. Namatotra lase fotsiny dia bloqué teo hernie discale tato amin'ny colonne vertébrale tato zany. Dia mbola bekirina ihany tamin'izay fotoana izay tonga dia batao any ambony tomobile satria nisy asa zany nataonay menakavy kely, dia izay menakavy kely mihitsy nanao an'ilay asa. Zany mitondra tomobile zany dia mandeha manao an'ilay asa, nisy asa 5 andro teo dia andro voalohany vita, dia andro faharoa tena ny andro 4 manaraka zany tena tsy afaka nanao n'iny mihitsy fa tratran'izay blocage zay. Dia nanontany ny tompo hoe inona Jesosy ny tena nahatonga an'izao zavatra zao. Dia iray aloha voalohany indrindra ny zavatra anankitelo nameny tompo anahy. Tsika tsy avelan'i Jesosy aloto fo amin'ny olona rehetra fa tiany Jesosy adio fo amin'ny olona rehetra mihitsy. Misy ankizy miara-miasa mpanampy ao an-trano izay mahafinaritra be izay izy isan'andro, tena mahafinaritra foana vao miposaka amin'ny masoandro, mahafinaritra mandrapiletika ny masoandro, mahafinaritra. Bloqué teo ambony fandriana, tsy afaka nanao an'ilay asa, tsy afaka nitondra tomobile, tsy afaka nanao n'inona. Bataina mihitsy, mbola tena sahirana vao tonga teny ambony fandriana. Tsy maintsy Davida ny janona tao an-trano garde malady, dia ilay ankizy vavy. Ilay mahafinaritra. Jesosy raha ny sitraponao zany tsy izay hoe antoky ny olona ny rehetrarehetra. Manomboka amin'ny 9 maraina mitratra an'io blocage io. Dia tena zavatra nasehon'i Jesosy anahy rehefa tena tellement anatina douleur be ianao tena tsy atsaronao mihitsy Jesosy tena tsy mahatsiaro an'i Jesosy mihitsy ianao. Fa tena maika ianao any amin'ny dokotera dia miantso dokotera dia dokotera ahoana atsoy aingana ny dokotera rehetrarehetra ty satria na mitraka ohatr'izao ary ny lohako dia tsy afaka manao ninina mihitsy zany fa na misotrano ary dia midaboka mahitsy ohatr'izao. Manomboka amin'ny tsy afaka manao ninina mihitsy, tsy afaka mihetsika ny tongotra, tsy afaka manao ninina fa tonga dia plat mahitsy be ambony fandriana fotsiny. Manomboka amin'ny 7 maraina zany manomboka teo mandrapatonga ny tamin'ny 7 ariva. 7 ariva teo sa tamin'ny izay vao tonga tany ry taty Very sy ry mivadiko sy tena fa ariva be zany tamin'ny valo teo akory ary. Dia tena hoe ny zavatra nasehon'i Jesosy anahy mitodika any amin'i Jesosy, miantso an'i Jesosy dia tena le lesona ray voalohany indrindra mamela heloko an'ilay ankizy vavy hoe tena tsy maloto fo amin'ilay manadio foko zany amin'ilay ankizy mpanampy. Raha izay faharoa manarakarak'izay zavatra nanotenenin'i Jesosy anahy hoe zany tompon'ny fiainana, tompon'ny heriny, tompon'ny tanjaka, tompon'ny fahasalamana, araroty ny fahasalamana izay omeko anao. Zany hoe mampipita ihany azy ianao tsika rehetrarehetra hoe tsika mahazo ny fahasalamana io tsy akiny zavatra rehetrarehetra fa tombonandro avy amin'Andriamanitra sy zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Dia voaka tsika za aloha zany izay no tenen'ny tompo hoe andinika tsara sy isaintsaina. Tsy eo ianao zany vao tena tonga saina hoe inona Jesosy ilay zavatra tsy vitako, inona Jesosy ilay zavatra ohatr'izao, inona ilay Jesosy namenao an'ity dia indraindray variana tamin'ireny. Izay ilay faharoa. Dia fahatelo satria zavatra telo nomeny Jesosy anahy dia tena dia ny fihazakazahana amin'ny fanompoana ny tompo. Izay zany ny zavatra hoe tena hoe tsinontsinona ny zavatra rehetra hoe na nameny ary ny vola, nameny ary ny zavatra rehetra rehefa tsy afa-mihetsika ianao dia anao inona tena tonga saina hoe amin'ny zavatra rehetra. Dia tamin'ny fahasalamana tao amin'ny latin'ilay problème natao maraina mandrapatongon'ny atoandro zany natsoina ny dokotera ny triplena ny antidouleur. Efa tena niotra ny dose ny triplena ilay satria nalefa ny comprimé dia nalefa ny tsindrona. Dia tsy maintsy natao taty amin'ny fely tsindrona. Nalefa daholo ny zavatra rehetra dia mbola niantso ny dokotera tena efa mihoatra zany dose zany tsisy efe any hatramin'ny mandrapatonga ny amin'ny arivo tamin'ny valo. Tena io fandriana io tsy azo kitihana mihitsy. Tena vao mikitika fotsiny dia hoe za ve atory rehetra, za Jesosy tsy atory rehetra hoe za ahoana ny amin'ny alina dia iantso any ankizy ahoana ny fomba itsoina satria na miantso ary tsy afaka miantso fa vao manao effort fotsiny ny teniko vao miteny fotsiny dia douleur tena tsy tena fa niantso teo dia niantso amin'ny pasteur isaorana foana Jesosy tena misaotra nameny mpanompony hoe tena hoe manaiky anompo
amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro rehetra tena hoe tombontsoa lehibe eo antsika mihitsy a ameny Jesosy any mpanompony io a dia voninahitra ho an' Jesosy fa izy irery ihany no tonga izany fa vao niantso ny pastera dia mivavaka izy dia teony eo ihany dia afaka nisy natory teo ambofandriana mivadika hoe tsy afaka matory eto izay tsy afaka taona satria nikaliana ingaina varia amin'ny ilany ery dia asiana zavatra ahafahan'le toerana mahazo plasy fa tena teony eo dia lasa dia tena nesorina dia alao anareo matory eto fa zaza vely eto dia voninahitra ho an' Jesosy fa mijoro azy ao dia hanompo any tompo. Ndao tsika hitsangana ndao tsika merina voninahitra any amin'i Jesosy raha veriko kely fotsiny Jesosy ny tompon'ny fahasalamana. Rehefa velona dia hoeto miazakazaka manompo an' Jesosy. Ao anaty fahavelomana aza miandro marary vao mamela heloka. Fa amin'ny fotoana rehetra tazomy madio ny fonao vitatsika izany vitatsika izany tsy ny olona tsy mandray teny no takiana an'izany fa tsika izay mahazo teny no takiana fahadiovampo. Ao anaty communion manafaka Jesosy. Maivana tanteraka le ranabavy raha roa faingo 5 taona. 2 taona sy tapany niaina tao anatina oppression andevoly fanamelohan-tena fa rehefa tonga eo amin'ny communion afaka tonga avy ianao mamonjy communion. Mijoro ho fanazavana fahazavana tahaka izay nijoroan'i Jesosy any amin'ny toerana izay misy anao fa amin'ny alalanao amin'ny alalan'ny fiombonanao amin'i Jesosy be da be ny olona ho afaka. Amen. Alleluia. Le taty teo tsy mandeha amin'ny fihetsepo fa mihaino ny fanamasina taty lanto Andrenaridafy. Mihaino ny fanamasina dia mandeha araka amin'ny fitarihan'ny fanahy dia mahita vokatra. Tsy natao andeha amin'ny expérience tsika, tsy natao andeha amin'ny ancienneté tsika, tsy natao andeha amin'ny fahaizana fa mihaino ny fanahy. Izay ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia mihetsika araka ny fitarihan'ny fanahy. Alleluia. Le taty anankiray teo niaina tao anaty famoizam-po fa tany anaty teny nafahan'i Jesosy dia miaina ao anaty fahafahana tanteraka. Asandrato ny tananao dia isory Andriamanitra ny amin'ny zavatra nataony. Jesosy Kristy avy Nazareto misaotra anao zahay. Ianao irery ihany tao ambadika izany. Misaotra ny amin'ny fanafahanao, mampiasa ny mpanomponao ianao. Maro dia maro Jesosy misaotra ny amin'ny fisian'ny pasteur Rodolphe, misaotra ny amin'ny fisian'ireo olona izay manaiky ho iraka Jesosy, ho fahazavana sy ho fantsona fa ny ao ambadika izany dia ianao irery ihany. Ndreto izay Jesosy mamerina ny voninahitra any aminao. Jesosy raha vao mbola velonainy zahay. Eny, na dia any mandrakizay ary dia mbola ankalazanao foana Jesosy. Ka dia ny ety ambony tany Jesosy dia hodiovinay ny fonay, adio foana ny fonay, ieno ny fitarihan'ny fanahy zay ary etsika araka ny fitarihan'ny fanahy. Misaotra fa miteny amin'ny alalan'ny mpanomponao ianao ary mamoaka vokatra mifanaraka amin'izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mite hafa ianao mafy an'i Jesosy, andraisantsika ny pasteur Daniel. Alléluia. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Isotra an'i Jesosy ny amin'ny zavatra nataony sy izay mbola ho ataony. Amen. Vavakantsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay ny amin'ny fahatsaranao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Jesosy sarobidy izao fotoana izao satria eto ianao miaraka aminay. Manana izay manana anao. Ianao ny zava-drehetra eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy fa eo mandraka ariva ianao. Indraindray adinonay, indraindray tsaroanay akory. Fa miaraka aminay isan'andro ianao ary masonao mitsinjo anay. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fanotronanao. Misaotra fa mamela marika eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ianao amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona amin'ny fisinao. Afaka misitraka isan'andro izay ny fahavelomana, ny fahasalamana, ny fahatsarana rehetra. Ao aminao Jesosy ny fanantenanay, ianao no ivon'ny fiainanay. Dia raha ray ho anao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Amen. Mazo toerana rehetrarehetra tompoko. Alleluia. Misy fahatsarana hafa mihitsy ao amin'Andriamanitra. Amen. Na ianao an'ilay fizarana omaly dia nametraka fanontaniana hoe manomboka ve tsika? Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy 10:7 hoe amin'izay akaiky no hisehoko masina. Amen. Plus tsika me manakaiky an'Andriamanitra dia plus Andriamanitra me exigeant amintsika. Alléluia. Abrahama natsoan'Andriamanitra izy hiala tao amin'ny ankohonany. Mety mbola misy ny teny hoe vitako ny miala ao amin'ny ankohonako. Natsoan'Andriamanitra amin'izay izay hanolotra ny zanany lahy tokana.
dia nyfantanina napetraka hoe fa maninona ny vitany Abrahama nanolotra ny zanany. Mety miresakitsika hoe tantara zany, fa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy misy an'izay tournant izay tsy maintsy hamalitsika fanontaniana hoe efa tena votsitra ve tsika miaraka amin'Andriamanitra. Nisy fahatsarana hafa tao hitany Abrahama, za sura amin'izany. Nisy fahatsarana hafa tao. Hoy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama ao amin'ny Genesis 5:10 ny andiny voalohany hoe izao izy no ampinga sy valipity lehibe indrindra ho anao. Tsy ny zavatra afaka no azonao fa izao. Dia noentin'Andriamanitra ny zahana toetra teo atendrombohitra Abrahama hoe tena marina ve zay, ary zay mihitsy ny n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Jesosy, izy en personne, tokony ao ny ivo ny fahafenona rehetra ilaitsika dia ao aminy. Amen. Tsy misy zavatra hafa tokony azahoantsika fisy fafiny ankoatrany hoe Jesosy en personne. Tsy zavatra afaka no ataon'Andriamanitra. Tsaroa fa Andriamanitra tsy manana zavatra fomenanao ankoatran' Jesosy. Ary mitenena zavatra tsara ankoatran' Jesosy raha mahita ianao. Fa Abrahama nahita an'izay dia vitany nafoy ny zanany teo atendrombohitra. Mora mandao ny tokantrano ray aman-dreny, mety mora zany. Mora koa ny tsy miteny amin'ny vadinao tokantrano hoe andeha ho atolotra ity zazy ity fa eny atendrombohitra. Androany niantso atsika Andriamanitra eny atendrombohitra. Amen. Ary niantso atsika eny izy ho faty. Halleloja. Ny fiarahana amin'i Jesosy tsy hoe mahafinaritra be le mahafinaritra ny nofinao, fa ny miaraka amin'i Jesosy dia mahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anazy. Misy fifaliana hafa, misy fahasambarana hafa, misy fiadanana hafa, tsy ao amin'ny zavatra mety hanananao, tsy ao amin'ny zavatra mety antenainao sy nofinofisinao, fa ao amin'Andriamanitra. Afaka manontany amin'ny Paoly apôstôly venao hoe mavita mampahery izy any am-ponja hoe mifalia mandrakariva. Hoy izao indray mifalia mampahery ny olona ety ivelany nefa izy ao am-ponja. Misy zavatra hafa zany. Afaka ny teny anao tahaka ny Daniel na tsy pitao andavaka ny lio anananaitsy, tahaka ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego na tsy pitao anaty laforo mirehatra afo. Ny fiankofana dia tsika mamono momba tena tsika ray manontolo ary manaiky ny fitaritan'Andriamanitra, manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Plus ianao mandroso me manakaiky an'Andriamanitra dia plus ianao metsedy, plus Andriamanitra menjeza be eo amin'ny fiainanao. Amen. Amaranako azy fiankofana marina. Jesosy tsy mitady fiankofana fa mitady mpiankohaka. Halleloja. Andaontsika tena anatona an' Jesosy, andaontsika tena iombona amin' Jesosy. Anontany io zaka io se. Amen. Nafoy ny zavatra rehetra izy satria nahitan'ilay fahatsarana hafa. Misy fahatsarana hafa ao amin'Andriamanitra. Petera nafony izay ny sasaran'ny alina satria nahitan'ilay fahatsarana hafa izy. Mbola tsy nanomboka akory tsika raha tsy nanana an'izay fahatsapana izay hoe adinontsika ny zavatra rehetra dia nahita an' Jesosy tsika. Dia manaraka anazy tsika dia mahafoy ny zavatra rehetra. Halleloja. Ndao tsika hitsangana eo amin'ny toerana misy atsika amin'izao fotoana izao. Eto anatrehan'i Jesosy ny fonao. Andray tenin'Andriamanitra tsika androany. Amen. Tena hoe ho anaza ny teny izany Jesosy. Vavaka tsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga izay androany mitondra ny tenanay eo anatrehanao. Satria resaka aminay indray ianao. Jesosy manokatra ny fonay izay amin'izao fotoana izao. Tena hoe tsy ho faly fotsiny izay ao mpandrenesana teny sy fanambarana avy aminao. Tsy hoe faly izay Jesosy hoe izany ny fampianarana marina, tianay izany. Fa Jesosy tianay tena hoe iainanay sy andehananay. Dia io ny fonay Jesosy dia manaiky izay androany no ahitsy ny teninao. Manaiky izay no amboarinao. Manaiky izay no entinao eny atendrombohitra, amony izay rehetra tsy ankasitranao, izay rehetra tsy avy aminao eo amin'ny fiainanay. Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao. Voninahitra dia ho anao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika tehaka mafy eo an' Jesosy. Andrasantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Ndao tsika tentanana mafy eo an'Andriamanitra. Ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra koa izay ampiasain'Andriamanitra ajorony eto sy tehaka mafy an'Andriamanitra. Alleluia. Tena ohatra mivariny zany ohatra mbola tsy niheny toriteny indray avanitra amin'ny fampiasan'Andriamanitra ny mpanompony tsirairay avy izay ajorony eto. Tiaka sitraka anao izay Andriamanitra.
mety eo Silasy, eo Paoly, eo Petera, eo koa Jauna, eo daholo izay menakafy. Fa izany rehetra izany misy manondraka, misy miasa tany, ary misy koa mikolikoly, mikarakara, fa tokana ihany no miamboninahitra. Ary izay tanana izay tanana afaka mikasika izay zavatra tsy azon'iza hidirana, fa izy rery no manana ny fahefana sery ary tanteraka amin'ny sitrapony amin'ny zavatra tiany atao. Jesosy avy any Nazareta no anarana. Fantatra tombo fetaonivonay ianao miaraka aminay, ary ndreto izay miankohaka eo anaty ianao, manaiky ny fiandriananao. Halleluja. Tonga izay tompo androany, tsy toy ny mahita olona maro fa mahita olona ray, dia tsy izany fa ianao. Indro aho miverineo antongotrao, Jesosy o tsisy afa-tsy izao, tsy anao mira sy ny dia, tsy ampisatry fiainana ifampiarana, no tena fiderana. Eo manantonako akofako anao, isoronako iderako anao, vosolon-java-manitra manatitratitra, nataoko fanatitra. Indro aho miverineo antongotrao, Jesosy o tsisy afa-tsy izao, tsy anao hira sy ny dia, tsy ampisatry fiainana ifampiarana, no tena fiderana. Eo manantonako akofako anao, isoronako iderako anao, vosolon-java-manitra manatitratitra, nataoko fanatitra. Solon-java-manitra manatitratitra, nataoko fanatitra. Raiso ny fiderana sandratray, fonay manaiky ny fiandriananao, manolotra ny fahatsarana rehetra ho toy ny amboary eo an-tongotrao. Raiso ny fiankofanay vokatry ny fo manaiky tanteraka, fa ny fiainanay dia ianao. Tsy toy izao izay raha tsy teo ianao Jesosy, ary tsisy na inona na inona fahatsarana hitarafana ny fiainanay na famendrehana, fa noho ianao ao aminao, miaraka aminao, ho voninahitra ao rery mandrakizay, nisandrata mandrakizay, fa tompo ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiafa mafy eo an'Andriamanitra, mahazo toerana tompoko. Halleluja. Raha fitiantsika ny teny omaly, dia Andriamanitra maka ny toerany teo amin'ny fiainan'i Abrahama. Averiko, Andriamanitra maka ny toerany teo amin'ny fiainan'i Abrahama. Eny io ty famarinany ty, tia hita Andriamanitra hoe aiza ny toerany eo amin'ny fiainan'i Abrahama. Zay no natonga an'Andriamanitra ny zahatoetra any Abrahama, satria tia halala Andriamanitra hoe sahala amin'ny ahoana ny fatra ny fitiavany Abrahama azy. Mipetraka ve le
voalohany an'Andriamanitra ao am-pony Abrahama. Fa vao nyvaliany Abrahama zay hoe eto ny toerana misy anao, dia ozy Andriamanitra hoe ametraka anao eo amin'ny toeranao koa. Ka androany maraina omalitsika nijery any Abrahama, Andriamanitra nametraka ny toerany teo amin'ny fiainan'ny Abrahama. Fa niondray raiso ny toeranao. Zay ny afatra androany. Inona hoe ny afatra androany? Raiso ny toeranao. Ao anatin'ny communion tsika dia andray izay teny zay hoe isika mandray ny toerantsika ao amin'Andriamanitra. Androany tsy hoe omeko toerana ianao, no hoe tokony hanana toerana ho anao, fa misy toerana ho anao vohomana avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia efa nanao an-tsara voatendro anao melohany namoronana ianao teto ambonin'ny tany. Ary zany mahatonga azy ny teny tamin'ny Jeremia mpaminany hoe ozy izy fony ianao mbola tsy nitorotoronina tao akiboneny nefa fantatra. Andriamanitra zany mahalala anao tao amin'ny tontolo tsy nahatsiarovanao tena. Zay no mahatonga an'Andriamanitra tsy mametraka ny destin na ny destiny, ozy izy ny anglisy, na ny anjara voatendrinao ao amin'ny tontolo ny fahatsapanao feo ampelantanan'Andriamanitra ilay izy. Efa nanomana toerana ho anao Andriamanitra, ary misy tanjona voafaritra mazava tsara ny ampy-pisianao sy ny mahatonga anao eto amin'ity tany ity. Za tompoko tena teny an'ity fahamarinana ity, tsisy olona anankiray fonony eto ambonin'ny tany ka tsy mitanjona manokana zany. Nareo ve mahita fa maninona ny misy seza? Maninona ny seza ny namboarina? Ary za sura fa ny mpamboatra seza dia nahita melohan'ny fotoana nanamboarany azy, ny antom-pisiny vao navitrika izy amorona azy. Marina zay sa tsy marina? Efa hitany hoe ilaina asony olona ny seza vao ny realize le mpamorona ho hita maso ny fahatateran'le seza azonao isitrahana androany maraina hoe io hipetrahanao io. Talohan'ny isin'io seza io zany efa tao an-tsain'ny mpamorona azy hoe zao ny anaovako an'io, zao ny antom-pisiny io. Ohatrizay mihitsy Andriamanitra. Tsy tonga eto an-tany fahatany zany ianao hoe io ianao eo, raha tsy efa tao am-pon'Andriamanitra melohan'ny fotoana natongavanao teto, ny programa matipaika sy planina tonga lafatra ho am-pony ho anao. Ary androany mino aho fa hanampy anao ty fivoriana ity découvrir na ifankahita amin'izany anjara voatendrinao zany. Teneno akaikinao, raiso ny toeranao. Alleluia! Nandray tsika ohatra ny tehezaka be zany ana tsara no avitsika. Tsy hombadiky ny baka na doktorat na zay fianarana rehetra nandehananao, ny anjara voatendrinao. Manampy anao fotsiny zany. Fa ny tena marina, melohan'io baka io, melohan'io doktorat io, melohan'io fianarana rehetra zay nataonao, dia manana toerana voamana ho anao Andriamanitra. Tovy amen. Andao tsika isaina. Io anjara io tsy misy ifandraisany amin'ilay hoe fitaizanao na fevinao. Io anjara io tsy misy ifandraisany amin'ilay hoe ohatr'izao ny dadanao dia tsy maintsy ohatr'izao koa ianao. Io lefa niteneniko foana hoe fangamo safidy avy amin'ny taranaka Jese na tonga ny Davidy ho mpanjaka. Fanga Jese mpanjaka. Saola ny mpanjaka tokony Jonatana ny andimby azy. Fosisy Andriamanitra, tsisy idiran'ny taranaka Saoly ny fanendrina Davidy ho mpanjaka, fa programa n'Andriamanitra. Ataoko fa tany an-tsaha kory azy izy no fidiana, ary mpaminanina saina nidina hitady azy any tokantranony rehefa ilain'Andriamanitra izy. Misy zavatra anankiray raha valinao zay androany, dia izay zavatra izay nao tonga ny zavatra rehetra hitady ianao. Meo an'Andriamanitra fonao io agana. Aza mangatakandro, manakatona ny fonao tsy fakahita amin'Andriamanitra. Aza vela izy zavatra hafa, isolo toerana n'Andriamanitra. Zay lesonao maly.
fa raha vao olona araka amin'ny fon'Andriamanitra ianao nampaminany na izy tenany mihitsy aza mitady anao satria Andriamanitra mitady olona araka amin'ny fony. Io le lazaiko teto nisy fotoatra. Ny olona amina miliary eto ambony tany mitady an'Andriamanitra daholo, niza. Tsisy olona tsy mila an'Andriamanitra zany ny olombelona rehetra eto ambony tany 4 miliary na ny olona tsy mino aza rehefa tratry ny ady sarotra mba misy any venao zany Andriamanitra. Ny antso an'Andriamanitra mitady an'Andriamanitra daholo ny olona rehetra. Noho izany raha tianao ny havaka sy azo antoka fa tsy maintsy hifankahita amin'Andriamanitra satria be loatra no mitady azy, dia midira ho isan'ny olona tadiaviny. Omeo le critère tonga anao ho tadiavina fa aza mandany fotoana eo am-pitadiavana. Andriamanitra mitady olona araka ny fony. Tiako fantatsika aloha fa misy toerana daholo ny zavatra rehetra namboarin'Andriamanitra sy ny foroana eto ambony tany. Misy toerana ho amin'ny biby, misy toerana ho amin'ny vorona, misy toerana ho an'ny trondro. Ary teteny aminao fa misy toerana koa voasoratra tao anaty baiboly ho an'ny devoly. Any amin'ny tany efitra tsy misy olona any sady foana, any ny toerana misy azy rehetra tany. Ary Andriamanitra namorona toerana mandrakizay ho azy atao hoe elo. Zay no mahatonga milaza hoe tsy voatery hitovy amin'ny rainao ianao na reninao, ny anjara voatendrinao na mpiray-tampo aminao, fa io fiainanao manokana io misy toerana voahoman'Andriamanitra ho anao. Aza mahita fa ho tonga any amin'izany anjara voatendry zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zavatra anankiray tiako hanerana antsika dia izao. Ny zavatra hita izay nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ary tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Tsika tsy natao hamaritra ny fiainantsika amin'ny alalan'ny zavatra iainantsika hita maso androany. Tsika manam-pahatokiana ho anaty communion fa Andriamanitra manana ny zavatra vonona sy efa vita ary voahomana ho antsika mialohan'ny fotoana nahatongavantsika eto an-tany. Zany tsisy ifandraisany amin'ny hoe mafy ny zavatra lalovanao na mora, fa mitahiry fiadanana ao anatinao na mandalo aty sarotra azy ianao dia mivelona manana fanantenana ao anaty. Fa tsy ho ratsy fiafara zany ianao miaraka amin'Andriamanitra. Averiko ny fiafaran'ny zavatra rehetra tsy miankina namboanao azy, fa ny fiafarana ny zavatra rehetra miankina amin'ile omega tompony teny farany. Zany mahatonga ny Joba nahery, fantatro sisy Joba fa velona mimpanavitra. Mafy manjo andro any fa ny aparana izy joro amin'ny vovoka. Dia jereo ny fiafaran'ny Joba izay mifankahita tamin'Andriamanitra rehetra teny an-dalana ka notron'Andriamanitra no mahery any aparany. Izao fa maninontsika ny tefitefen'ny teny, maninontsika no ahoro ny teny, fa maninona ianao tsy navelan'Andriamanitra hiasa saina hijery fiainan'olona, fa maninona ianao tsy navelan'Andriamanitra hiasa saina ampitany fiainanao amin'ny hafa, fa maninona ianao tsy navelan'Andriamanitra hitsiriritra n'izanizy. Ny zavatra tian'Andriamanitra ho fantatra ao dia izao: ny fitodianao ao aminy, fakahita aminy, fa ny fiainanao tsy tokony hisaringotra amin'ny fiainan'ny hafa ka tonga anao hialina n'izanizy. Avelao ny hafa amin'izay antom-pisy ny ilana azy. Zany nahita tato anaty baiboly gaga fa niadiny Esosy Jakoba ho antsika rehefa avy eo. Niadiny Esosy Jakoba nehitra any am-bohaka. Ary nahavariana izay mivoaka voalohany gisitra. Misy olona eto androany hitanao Andriamanitra. Aza miady ny ho tafavoaka voalohany. Fa velao Andriamanitra ny hamoakanao sy hitondranao ny amin'izay toerana tiany hitoeranao. Esau fizokiana any Esau, fa Jakoba zany. Fa Andriamanitra namoaka teny tamin'i Rebeka fa nizoky anompony zany. Dikan'izay le tena fanapaha-pizokiana tsy teo amin'ilay raha. Noho izany mahatonga ny olona be dia be mialina ny sasany mahita ny hafa tafavoaka voalohany. Ao amin'Andriamanitra tsy izay tafavoaka voalohany atao hoe tafavoaka fa izay tonga eo amin'ny toerana ilan'Andriamanitra azy. Tsy tokony
ny saringo tokory fonao isaina hoe fa maninona ihanyna dia maninona ako. Lalanao tsy lalany. Manana voasorotra manokana ianao. Zay no tiako tenenanao. Mba nieritreritra ny Rabinadabe sy ny atao tokantrano Jese avy ranjanana sady olony trano fa tsy any anaty ala. Hoe Samuel raha vao mifitaka hoe tia mitsy ilay avy amin'ny Jehovah, satria Samuel mahafantatra hoe Jehovah ohatrany hoe mifidy olona tsara. Zay le hoe tsy tsara ivelany le tadiavin'Andriamanitra fa le fahatsarana ao anaty. Le fidian'Andriamanitra mbola tsy tao an-trano fa ny tsara. Dia tony antsika isaina le farany indray ny voalohany. Matetika zany zay gisigisy teo mason'ny olona ny tian'Andriamanitra ho asandatra mihoatra no zay asoason'ny olona. Ka Andriamanitra zany spesialista amin'ny fandrefesana, tsy mametraka an'le fahalebiazana eo amin'le fomba hitsaran'ny olombelona azy. Antony antsika eritreritra Elita raiky teo tendrombohitra mivavaka. Iaba nandeha kalesy ny aloha azy ho an'i Jezerela. Fa inona ny zavatra nitranga? Elita raiky teo mivavaka indray tonga aloha tany amin'ilay toerana. Ka le tsy miankina amin'izay mahamaika anao fa miankina amin'ny fotoana laninao mivavaka. Misy zavatra eto androany. Ny olona mivavaka tsy very fotoana. Problema anao rehefa andeha hiasa, andao andeha hiasa angana fa sao taraiky mambavaka eto. Lasa vavaka indray no ataonao gisitra fa ianao te hitotototo. Mahatonga anao mitotototo satria tsy ampy vavaka. Fa rehefa feno vavaka ianao, récupéren'Andriamanitra izay fotoana laninao teo anatrehany, dia ho afoezony fotoana hitotototonao fa hovahany aingana amin'ny problemanao. Vavaka ao anatin'ny antom-pisiana. Ary vavaka no maneho fa miankina amin'Andriamanitra tsika ary tsara ny communion antsika aminy. Halleluja. Andriamanitra nametraka ny olona eto an-tany. Raha mbola velona ianao zany dia eto an-tany aloha ny toerana nomen'Andriamanitra anao. Lanitra an'Andriamanitra ary ny tany nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Fa fantany nametraka dia zao anao inona eto an-tany ianao. Eto an-tany ianao tsy hoe hitady ny toeranao. Hitady ny toeranao, inona ny toerana tokony ho hay. Ianao efa mana toerana eto an-tany. Misy antom-pisiana ilan'Andriamanitra anao matoa eto ianao. Zay mahatonga anao tsy natsoina eto an-tany akatahak'olona. Afaka inspirenao ny olona. Anomenao fisokafana. Andraisanao ny toeranao amin'izay antom-pisiana ilan'Andriamanitra anao eto ambonin'ny tany. Mila fantatsika izay. Narary mihitsy Rebeka reraka. Farany nakany amin'Andriamanitra izy. Andriamanitra nanontany an'Andriamanitra izy. Niconsulte an'Andriamanitra izy. Za te teny aminao, mivaly ny consultation. Dia ozy izy Andriamanitra mendiny ny fahatelo amby roapolo. Mivaly ny consultation. Firenena roa no kibonao. Vahoaka roa no hisaraka hatrao am-boaka. Zany hoe miady zany ireo. Ary vahoaka iray toko izy ahery no ny ray toko ka ny zoko anompo ny zandriny. Teny hoe amin'izay. Rehefa mivavaka Isaka, mba hiteraka Rebeka, dia bevoaka Rebeka, tonga izy roa lahy. Nanaiky Andriamanitra amaly mivavaka Isaka. Fahateo. Dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa nanontany Rebeka ny consulte an'Andriamanitra fa tsy hoe nivavaka tamin'Andriamanitra izy, nanontany an'Andriamanitra izy. Tsy mitovy zany. Rehefa ny consulte an'Andriamanitra Rebeka, toy izy Andriamanitra, firenena roa no akibonao. Dia zao, Andriamanitra tsy nahita kambana fa vahoaka roa. Dia hiteny amintsika androany maraina. Tsy mitovy ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijerin'ny olona. Eto ny lesona voalohany. Aza mijery tahaka ny fijerin'ny olona fa mijere tahaka ny fijerin'Andriamanitra.
Ny fampianarana dia manokatra anao anana vision tsy tovy amin'ny olona tsotra fa mapakatra ny vision anao hitovy amin'ny fijerin'Andriamanitra. Ohatr'izay koa ny fisainana. Aza misaina ohatry ny olona tsotra zany fa maneke anana ny sain'i Kristy. Paul dia niteny, zay ozy izy manana ny sain'i Kristy. Navonjana an'Israely tiako zaraina antsika. Ry zareo diso fomba fijery. Anazava kely aminao aho. Andriamanitra eny hoe, Andriamanitra tsy hoe namoaka ny zareo avy any Egypta hitondra azy ho any anefitra. Destination finale na ny toerana farany tian'Andriamanitra atongavany zareo ao am-pony Kanana. Dia mba fantatrareo ve Kanana? Enoia, fantatrareo Kanana. Kanana dia toerana tondra-dronono sy tantely. Miantsaritsika. Dia inona ny problema ny zanak'Israely? Andriamanitra ny teny, zaho izy nyamoaka anareo avy any Egypta ary hitondra anareo any amin'ny tany izay nampanantenako ny razanareo. Dia atao hoe tany Kanana, izay tany tondra-dronono. Andriamanitra tena no niteny an'izany. Dia tonga teo akaiky ny Kanana amin'izay ry zareo nirany Moïse mpisafitany amin'izay. Mandana ary zareo ilay Kanana. Dia tonga taminy zareo dia eno ity famarinana ity. Zay ilay problème mety hiteraka olana ho anao raha tsy mitandrina ianao eo am-panomponao an'Andriamanitra. Tena tena ampy atsika tsirairay avy androany. Ary ao tsara ty fampianarana ity dia inoko fa ho azonao ny anjaranao ary ho tonga soa matsara any amin'izay toerana ilan'Andriamanitra ianao eo amin'ny fiainana. Numéro 3:10. Alléluia. Manomboka amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa io kosa ny lehilahy izay niara niakatra taminy tsy mahazo miakatra andesiny olona isika fa mahery no isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany izay nisafony tamin'ny zanak'Israely izy ireo ka nanao hoe ny tany izay nalianay nisafona dia tany izay mandevona ny monina eo ary ny olona rehetra eo izay hitanay dia olona vaventy be daholo. Ary nahita ny Nefilima teo zahay dia taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima ary teo masony dia tahaka ny tsingetany izahay ary toy izany koa izahay teo imasony. Izy nahita ny tena nohatra ny tsingetana. Tsingetana tsy criquet, tsy valala fa sauterelle kijeja le volona. Ohatra ny famadika mihitsy arana ny tongotry ny zareo tsy mitovy na mifehan'ny valala sy ny kijeja. Dia zao ny zavatra mitranga enoe nanao fandalinana kely mikasika momba ny kijeja. Ny inona moa sy ny tsingetana. Ny tsingetana dia insecte. Ngeza izy fa tsy hoe le kely bibitika. Tsy mihinana tantely sy ronono. Vakeo ny dictionnaire dia jereo. Tsy mihinana tantely sy ronono. Fa maninona raha ohatra ka mba nanao fanoharana ihany, tsy fanoharana tsingetana ny profesia hijerevanao ny tenanao sy hanerenao ny hafa izay manambany anao amin'ny regard somary arrogant. Dia tenenanao hoe ohatra ny tsingetana koa sous-estimeny anay na nambaniny anay. Izy nahita ny tena ohatra ny tsingetana ny hafa koa lazay fa mitovy amin'ny fijerin'ny tenany ny fijerin'ny hafa azy. Confirmation le zavatra teneniny tiany hijoroana eo amin'ny Israely hoe tsika tsy tafiditra any fa tsika ohatr'izao eo anatrehany. Dia jereo Andriamanitra ny teny any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely ny tondrako anareo nefa ianao manao ohatra ny tenanao tahaka ny tsingetana tsy mihinana tantely sy misotro ronono. Ny problema tamin'Andriamanitra tsy hoe le toerana tsy tian'Andriamanitra hidirana fa izy manokatra ny vision mifanohitra amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra. Problema amin'Andriamanitra nanohitra tenin'Andriamanitra ry zareo. Nalain'Andriamanitra fa nanohitra ny teniny zareo. Ny fanoharana nomeny dia fanoharana mifanohitra amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra. Dia izy Andriamanitra hoe alona anao tsy miditra any satria tsy natao antsingetana mihitsy any nareo rehefa miteny hoe tsingetana nareo.
hitanao premier point ny regaranao fehezo ny fomba fijerinao ny ainao manjerinao fehezo dia manombo mizatra ao anaty vavaka manomana ny sainao sy ny fijerinao hifanaraka amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra. Lesona voalohany, afaka handray ny toeranao ianao raha miovy reto zavatra reto ka ekenao ny fehezan'ny fanamasina azy. Fomba fijerinao sy ny fomba fiteninao, ny hainao manjerinao fehezo aingana hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ny lalina sy ny zavatra atrehanao akory ny sarotra fa ny fomba fijerinao no mila ahitsy. Raha tao amin'Andriamanitra ohatra amin'ny voalohany tsy ho raraka io mandrakizay fa Andriamanitra te ahita ny fijoronao araka izay zavatra nolazay ninona lalovanao fa ny tompony teny farany izy tompony teny farany izy tompony teny farany. Halleluja. Andao itetanina mafy be ho anazy. Halleluja. Aza mbola misy miala. Izy fiderana tompony teny farany rehefa avy eo. Amen. Ara-paminaniana zany Andriamanitra dia tsy nametraka azy ireo tao ao Kanana satria manohatra ny ten'Andriamanitra izy. Tany tondradronono sy tantely ny lazainy fa tsingetana tsy tokony hinana izy. Izany tsy Andriamanitra tsy problème an'Andriamanitra ilay izy. Fa Andriamanitra matona nomana Kanana tsy miova mandrakizay ny sitrapony sy ny teniny. Fa fiheveran-tena na identité distoerana ilay izy. Ianao zanak'Andriamanitra ka tsingetana tsingetana. Manina raha ohatra ka mba nyteny hoe faravaratsiny. Toy ny tantelikely manitsidina izahay eo masony mba tsy maninona ohatra. Zany mba fanetretena. Ny fanetretenanao koa zany mila amboarina. Fa tandremo ny fanoaranao anaty fanetretena. Fa soa ianao tokony hoe tantely mpitondra mamy. Toy izany hoe tahaka mifanenitra izay. Manaikitra olo lerany tanàna fotsiny ny anjara voatendriny. Le fanetretena hoaro amin'ny zavatra tsara foana ianao nabitika azy. Jero tsara ny maso mikaikinao, azonao zany a. Amen. Ka tsika mila mianatra tsy mijery ny fomba fijerintsika amin'ny fijerin'olona. Fa mila mianatra tsika amin'ny feny fomba fijerintsika hifanaraka amin'izay fomba ahitan'Andriamanitra tsika. Tsy mireharenao raha mijery an'izany ao anatin'ny fonao fa manampy anao zany hiazona ny fononao ao amin'ilay teny fiainana omen'Andriamanitra anao. Ianao hoe izay nilazain'Andriamanitra momba anao ihany e. Gideona jereo, ompitsara toko fahenina, 2:12 ka hatramin'ny 2:20, ny 2:5. Andriamanitra niteny Gideona. Araba ry lehilahy mahery Andriamanitra zany efa tena sérieux be misy tena hoe mahita lehilahy mahery. Indrisy Jehova contraire zavatra tenen'Andriamanitra lazainy. Kely sy tsinitsinina. Fa Andriamanitra nahita azy lehilahy mahery. Dia inona zavatra nitranga? Andriamanitra ny fiafarany Gideona rehefa nanaiky izy hoentin'Andriamanitra dia niseho tokoa ilay lehilahy mahery lasa mpitsara ny Israely. Azonareo fipetraka ilay izy. Zao ny zavatra nisy. Rebeka tsy mivavaka tamin'Andriamanitra fa nanontany an'Andriamanitra izy. Dia ny tompony teny taminy, kibo iray no misy an'ireto olona anankiroa reto. Esau ny ray, Jakoba ny ray. Fa zao, ireo olondreo samy manana ny toerany sady olona samy hafatra ao am-boaka nefa kambana. Teny aminao mety fiangonana anankiray tsika ankonana anankiray koa. Teny ray no enotsika eto fa tsy mitovy ny toerana misy antsika sy ny fomba ndraisantsika an'izany. Tena miteny anao an'izany. Nisy olona mihainao an'izany nefa te hisaoty eo ambony seza hoe hoazy zany Andriamanitra misy miteny izany ahoana koa zany. Mety samy mpanompon'Andriamanitra, samy pasteur. Fa eo mason'Andriamanitra samy hafa ny fomba hijerevan'Andriamanitra antsika. Fa teto, hozy izy Andriamanitra. Zandriny anapaka ny zokiny. Afatra ra-paminaniny io, voarainy Rebeka tamin'Andriamanitra. Izy anazo an'ilay izy, Rebeka. Nahavariana fa maninona tsy sahaka. Rehefa avy eo tizatsika izay. Zavatra tiako lazaina dia zao a, ny toeranao dia tsy voafaritra taminao tao akibo. Tsy tany amin'ny maternité ilay toerana nisy anao, tsy tao amin'ny maternité anao. Fa depuis l'éternité. Le raha
le izy sy le tao amboaka fa le izy tao tontolo mandrak'izay. Mila fantatro aloha zay. Andriamanitra zany tsy manorona ny aveniranao amin'ny circonstance. Misy lalana tsy maintsy andalovana fa ny fandresena efa voafaritra mialoha amin'ny fotoana andalovana. Raiso sekoly itombona ny fanoerana fa aza miondrika ao anaty ady. Fa tsy natao horaraka mandrak'izay ianao. Zanak'Andriamanitra tsy natao horaraka mandrak'izay ianao. Natao horaraka aza, non. Jerova tsy mitovy ny culturan'Andriamanitra sy ny culturan'ny olona. Isaka te halala fomba be mihitsy ny hoe zay ny lamatoany ny tia nosorana, tia notsofon-drano. Fa Andriamanitra mahalala fa ny zandriny no anapaka ny zokiny. Zao ny zavatra nitranga. Hitako tia Jakoby tia ny olona ara-panahy. Maninona? Atany amboaka Andriamanitra nefa nampahalala ny reniny ny fifidianana ara-panahy. Ny olona rehefa manana vision na fomba fijery ara-panahy dia misarika Andriamanitra foana. Satria Andriamanitra dia fanahy. Misarika an'Andriamanitra foana. Mahalina an'Andriamanitra io olona io. Ahoana fiseho lesona. Nanana fifandraisana ara-paminaniana Jakoba no Esau. Tao amboaka ny ady. Dia zao ny zavatra nitranga. Zay miezaky ny ho tafavoaka voalohany amin'ny herin'ny tena ny disqualifié. Mivoaka ao ambokany ezaky ny zazakely zay mahatonga anazy manaikitra manao izay fomba rehetra ivoany ao. Esau nieritseritra hoe izy mahery indrindra tany amboaka matoa tafavoaka voalohany. Fa Andriamanitra efa nilaza ara-paminaniana fa zay tafavoaka farany ny voalohany. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Natosiky Jakoba izy mba ho tapahany. Ny tena anehoana zany fa mahery Esau dia tsy eo satria mahay miady izy nampiaza mahery. Fa tontolo mandrak'izay ilay fandresen'i Jakoba fa tsy tamin'ilay fifanosena tao amboaka akory. Dia ny tiako tenenina rehefa nandresy tao amin'ny tontolo mandrak'izay Jakoba dia tsy ho raraka ara-potoana mihitsy izy. Tsy ao amin'ny fotoana izy no resy zany. Satria efa déclaration ny mandrak'izay ny mampandresy azy. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Dia tsy reto nandrainy Jakoba azy complice tamin'ny Esau. Mifanaiky tamin'ny Esau zokiny. Tiany zokiny. Fa zao tsy afaky niasaka na ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho tanteraka ny fitiavany Isaka any Esau. Zay mahatonga milaza aminareo aza miezaky ny anao zavatra hitafitia amin'ny olona fa sokafo ny fonao hitan'Andriamanitra. Fa niza mety ho akaiky ianao nefa tsy voatery ho tianao. Tsy asakana ny tamin'Andriamanitra tsy hitondra anao any amin'ny destinanao zany. Tiavan'Andriamanitra mihoatra. Andriamanitra ekena noho ny olona. Misy ady ara-paminaniana. Ny rainy Jakoba tia metraka lalàna ara-paminaniana sy ara-piaramonina isafidy ny Esau ho tsofon-drano. Andriamanitra efa nilaza meloha tamin'i Rebeka hoe Jakoba no anapaka ny Esau. Zao nefany tiako fantatrao ty famarinana ty. Isaka dia patriarika. Olona mahitsy izy, olona marina izy. Raha oharina amin'ny patriarika roa ambony Abrahama sy Jakoba. Fa tiako fantatrao ty anankiray ty. Intègre izy olona tena hoe olona mahitsy izy olona tena hoe marina izy fa teteny aminao tsy olona tena ara-panahy loatra izy. Matetika ny olona rehefa mahitsy sy marina dia te hitoky amin'ny fahamarinany. Ary io ny problème n'ity patriarika anankiray ty. Izy nefa amin'io tokana amin'ny vadiny. Jereo ny Baiboly fa tsy nanambady afa-tsy Rebeka izy. I Abrahama fa diny hatramin'ny mpanampiny. Jakoba koa nanondranondra ny Abrahama.
fa ny zavatra nitranga dia zao i Abrahama spirituel olona ara-panahy, Jakoba koa ara-panahy. Enoy tsy voatery ho ara-panahy ny olona mahitsy sy marina. Oeto lalindalina zay Andriamanitra. Zao anefany ilaina no mahara-panahinao sady mahitsy sy marina ianao. Zay le combinaison an'le patriarky ireo no naseho tamin'i Kristy Jesosy. Zay le mifahataterana ao amin'i Kristy. Noho izany ianao zany tokony hiaina mihoatra noho ireo patriarky ireo satria manana Jesosy Kristy ao anatinao. Za raha tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Ahoana ny tenenao ka tsy tena ra-panahy izy? Zay aloha voalohany indrindra ny noko fa natonga an'Andriamanitra tsy namangy azy fa namangy Rebeka vadiny. Zany hoe olona tsy dia tia manontany an'Andriamanitra loatra izy amin'ny zavatra ataony. Isaka io mety vareny ianao fa tena nanao etude Isaka mihitsy aloha. Vao niteny an'izany nanao etude ny Isaka mihitsy. Jereo ny Baiboly fa Isaka rery ny patriarka tsy dia nahazo famangina tamin'Andriamanitra loatra nandre ny feoany matetika. Vakio ny Baiboly. No izany tsy olona mazoto manontany an'Andriamanitra loatra izy fa miaina comme ça. Raha izay lasa mivady no vangina fa tsy izy. Raha tokony hoe izany dia mivady no lasa mivangina. Dia zao anefa vokatry ny tsy fijoroany manontany n'Andriamanitra sy miaino an'Andriamanitra dia lasa diso fanapahan-kevitra izy teo amin'ny fiainany. Satria tsy olona nandeha teo ambany fitarian'ny fanahy fa nanatombo kokoa tamin'ny fandehanana tao anaty fihetsem-po. Dia zay natonga azy nanery an'le tsodrano ho an'ny Esau raha Andriamanitra efa nifidy Jakoba. Tsy tokony izy korotana zany teo amin'ny tokantranony raha mpivavaka sy tsara fiombonana tamin'Andriamanitra izy. Afaka namangy azy Andriamanitra dia tsisy problème Esau sy Jakoba. Fa vokatry ny tsy fiombonana tamin'Andriamanitra dia lasa nytaranany no korotana. Mino fa tsy ho tantaranao zany. Mino azava tsy ho tantaranao zany. Dia ahoana fizotra le izy? Rehefa tsy dia nisitraka ny famangin'Andriamanitra tahaka ny Abrahama sy Jakoba loatra ty patriarka anankiray ity, dia zany ny antony natonga azy tsy afaka namaha problème ara-panahy loatra. Rehefa tonga Andriamanitra namangy dia Rebeka no niresahany. Andriamanitra koa tsy misisika miresaka amin'ny olona tsy manontany azy zany. Fa izy atsoy aloha vovoaliko ianao ka rehefa tsy miantra anao dia eo ianao. Antsoy izy raha ilainao. Mianao fianatra. Ka ny maha olo marina sy mahitsy ianao dia tsy ampy fa tsy maintsy ara-panahy ihany koa ianao. Ny marina tsy natao an'ny Esau mihitsy le fizokiana fa efa vita hatrany ankibo le tsodrano. Andriamanitra no teny fa Jakoba no lohany fa tsy Esau. Andriamanitra no teny. No izany izay tenen'ny tompiany io. Rehefa tsy ara-panahy loatra Isaka ny ianao n'Andriamanitra tsara dia zao tsy nahalala n'le réalité tao amboaka izy ny amin'ny zavatra nampandrenesin'Andriamanitra ny Rebeka vadiny ny amin'ny fahamarinana mikasika momba ny anjara voatendry ireo zanany rahalahy kambanao ankibo. Noho izany lasa mikorotana le fiainam-piankonana ary nisy fiantraikany teo amin'ny tenany Isaka zany satria niteraka fahajambana ho azy tamin'ny fotoana tokony ndraisan'i Jakoba izay anjarany marina avy any ankibo lazain'Andriamanitra fa tokony ho azy. Ny olona mahafantatra ny antom-pisiny avy amin'Andriamanitra ny atao hoe olo-tsambatra eto ambonin'ny tany. Tsy laha ny andro ianao manohatra ny hafa. Tsy laha ny andro ianao mifantoka tsara amin'izay mety hoe fiainan'ny hafa sy ny fandrosoany ihany fa ianao manana anjara voatendry manokana. Ka na iza manohatra anao na ray io na reny io niza dia tsy handresy anao zany. Rehefa eo amin'ny antom-pisiny ilan'Andriamanitra anao ny joronao tsy ho rarak'izany ianao fa mandresy mandrakizay. Esau tsy nalala ny asarobidiny ny atao hoe zoan'ny fizokiana zany. Zany koa ny problème andranamana. Satria ny antony tsy izy le tao anaty teny fikasana fa Jakoba. Noho izany izay tsy ianao dia tsy maintsy amavaininao. Teo izy rehefa avy eo inona nataony voalohany? Inona koa ny amin'izay fizokiana fa meo voanemba? Nga mahavelona anga zany fizokiana zany
hitanareo ohatrany hoe olona cartésien be tena rationnel be vonemba aloha mena fa zay aloha mavoky za e ohatr'ohatr'izany ny poziny patapatatrareo ny tiako tenena tsy mikapita mihitsy zany le saina mamantatra zavatra ara-panahy fa zay voky ny kibony androany ihany a noeritreretin'ny sainy dia ozy izy jakoba vitatreo ny amlahy ny antony za hibanjana ny antom-pisiko ary lizy nefa tsisy hoe ahoana fa lizy tonga dia nandeha ho azy fotsiny tsotro zao mbola tsy niteny akory ny Rebeka nefa ty zava-panahy ty Jakoba ty ameo anahy fizokinao ameo anahy fizokina na efa anazy hatrany am-boaka aza mbola negosy izy satria teto atany ny fanohatra zay le hoe misy anjara toerana ohatry ny fanohatra hitamaso fa ho averin'Andriamanitra tsy maharety kao an'Andriamanitra tsika tsy mandeha amin'ny hita fa tsika mandeha amin'ny tsita ny tsita milaza fa lohany ianao fa tsy rambony tsy natao antra mandrakizay zany ianao tsy natao horaraketo atany zany ianao ao anatin'io ato io ny fahamarina ra-panahy ianao mipandresy ohatry ny osa zany ny fijery ianao fa ianao mahery ao amin'Andriamanitra Gideona mifoaza halleluja dia teny Andriamanitra eto no avinao anie misy ifandraisany amin'ny tsodrano voarainao e tsy maintsy confirmenao amin'ny Isaka le izy nefa Isaka tsy nisokatra ara-panahy tsy nahazo bitsika fa Rebeka ny nahazo rehefa isaky ny teny Rebeka angamba dia voailika foany za zadalainao amin'izany fa n'Andriamanitra mihitsy niteny ny zokiny aloha voany zandrany kizitina be Jehovah nie niteny tampoka na mamangy anao izako mihitsy zany vanginy resy hatrany am-boaka Esau teto resy fanondroandray Esau satria navarotra mihitsy le fizokina tamin'ny Jakoba nohaniny le voanemba nyresiny Jakoba soma tsara le fizokina dia indray andro zay rehefa fomarainy itsodrano an'i Esau Jakoba Isaka dia zao ny zavatra nitrango Genesis 7:20 ka hatramin'ny 8:7 Genesis 7:20 ka hatramin'ny 8:7 ary rehefa antitra Isaka ary pahana ny masony ka tsy nahita dia niantso an'i Esau lamatony izy ka nanao taminy hoe anako tena ho ataony zany le izy ary izy taminy intya ary izy indro efa antitra ka tsy fantatra izay andro afatesako ko ankehitriny masiny ianao alao ny fitifiranao dia tranonjanatsipikanao sy ny tsipikanao ary makanesa ny atsaka iazao ah dia noy ane voalohany a tia ny zavatra ny raha teny Esau raha nahiratra Isaka dia tsy nisodrano an'i Jakoba izy noho izany amenina be ho an'i Jakoba ny fahajambany rainy natao jambany rainy mba ho azon'i Jakoba ny sodrano point anankiray rehefa Andriamanitra no mampiasa olona tsy tianao fitahiana ho anao dia ataon'Andriamanitra jamby izy mba azahoanao izay anjaranao avy aminy ataon'Andriamanitra manokatra lalana tsy ampiheverana ho anao koa izy mba hahafahanao miombona sy mifandray amin'ny anjaranao mba eritrereto tsy nasainy nandeha ny azy Esau amteny hoe avy aingana tsofoko rano fa le opportunité tany ampiazany Esau no natonga ny Jakoba afaka nisisika dia zay no natonga an'le hoe zay mandeha manao lasasy dia perd sa place tsy marety akao an'Andriamanitra azonao ve zany ka problème anao variana loatra manao lasasy fa tsy mifantoka amin'ny zava-panahy ina le lasasy miasa loatra tsy manam-potoana fa miasa loatra tsy manam-potoana ivavahany zany fa mbola tena sy trampokin'olona somasa talatalatsy hoe inona ny ataon'le rangaty le pastera ny lasa halanao nefa ianao mbola teo variana any amin'ny lasasy za fotsiny teteny amintsika ataovy tsara fotsiny zay ombonanao amin'Andriamanitra fa za ty hampahery anao hoe tsy azo nizaniza sakanana zay efa nataon'Andriamanitra ho anao ka ho ampony tsy azo niza sakanana ny anina
Tsatsonizatanana. Matoto mapapakely. Hoe. Pandisy anao, pandisy anao, pandisy anao, atramoky izao, pandisy anao, anao manomboky izao. Dia mahafantatrareo, Andriamanitra misy nandefa ny Esau hiala lavitra mba libra tsara ny fotoana fahany Jakoba miomana andray tsodrano. Zary hitako ny fiantsonan'Andriamanitra hoe mpiandry ondry fa tsy mpihaza. Ny fiantsonan'Andriamanitra mpiandry ondry fa tsy mpihaza. Nampiasa Rebeka ho an'i Jakoba Andriamanitra. Ny rany Rebeka ho iraka apiditra ny anjara voatendrin'i Jakoba. Ary Rebeka tena santemitra oka ho any iosiny sa izy an'olo tena ho faty mba hafahany hafa ho tafiditra ny anjara voatendriny. Za teteny aminao, Andriamanitra aniraka Rebeka ho anao. Andriamanitra ho aniraka Rebeka ho anao. Ary zay Rebeka zay hifanena aminao. Zay Rebeka zay le anosika anao fitaovana ampelantan'Andriamanitra hitondra anao any amin'ny anjara voatendriny. Mametraka Rebeka ho anao Andriamanitra manomboka izao. Amen. Nanaiky Rebeka. Rehefa nitsodrano Isaka dia nandremy feon'ny Jakoba izy. Fa rehefa nisafony ny tanany dia le volonosy izy ohatry nandreny Esau indray any. Dia nifofoniny. Dia tena Esau ty. Ohatr'izany tsika rehefa mivavaka. Andriamanitra mandremy feo antsika. Fa rehefa misafo antsika izy hitafio haingany Jesosy Kristy. Fa raha tsy izany trangy eo ianao. Tsy marety eka manandry amatra. Hitanareo, hitafio Jesosy Kristy dia ahoana fitafiana Jesosy foana izany fanotanitsika. Ahoana fitafiako an' Jesosy pastera? Dia nytoiny aza miany nofo atateraka amin'ny filany. Rehefa tsy miany nofo atateraka amin'ny filany io nofo io ianao dia mahazo hena tsara ny blouson Jesosy nao. Dia rehefa tonga Andriamanitra miantso ianao dia ny feo anao ny reny. Fa rehefa misafo anao izy, zany ny zanako. Inona ny zavatra anankiray? Genesis 27:27. Dia tsisy atakaloko anao Jesosy. Fianako vaovao ianao. Oko izao teny izao izy fiatraikany ao anatinay. Anananay roa tsy ambaratelo rehetra hijoronay mba hahafahanay maka ny toeranay. Dia nanantony Jakoba ka nanoroka azy. Dia nanantony Isaka ka nanoroka an'i Jakoba. Ary Isaka nandremy fofony fitafiny dia nitsotra no azo ka nanao hoe ny fofony zanako dia tahaka ny fofony sa izay nitahiany Jehova. Io aloha ny poin voalohany. Nitao amin'ny fanahiny Esau nieritreretiny kanefa nandray le teny Jakoba. Satria tsy Esau le présente eo fa Jakoba nisandoka Esau aloha. Ny hoe fofony sa izay nitahiany Jehova dia midika amin'ny teny Hebreo hoe miraikitra amin'ny fanahinao ny fitahiako. Fitahiana miraikitra. Izany hoe tsy mila angatahana fa manaraka n'aiza n'aiza. Dia izao fitahiana lasa amin'ny saina fa tsy baikona. Azavaiko. N'aiza n'aiza misy ianao vao mahazo an'izay teny izay ianao hoe ohatran'ny fofony sa voata. Misy voninkazo mahafinaritra kely izay nataony tatirianao amin'ny chalet-nay dia mamelana le izy manitra be le voninkazo manirana ny tanàna. त्यो voninkazo io rehefa tonga le fotoana amoahany an'le hanitra dia tsy mahazo makao tanàna raha tsy te-handreny fofony satria manentoento be le izy. Azonareo mipetraka le izy. Toetr'izay le présence tian'Andriamanitra tsofany rano any Esau fa lasa ny Jakoba. N'aiza n'aiza aleanao dia isaina le fitahiana avy amin'ile tsodrano lazaiko anao io. Fa ny amin'izay toerana misy ianao tsy te halala io fitahiana io na mpanomposampy le olona na inona fa fitahiana tonga dia mamokatra ho azy fotsiny satria hotrony mpitahiana andro manalina ianao. Zay ny dikan'io teny io. Ao rato fanotronany zany zavatra zany no mitranga. Ny onction mety andisy fanantenana anao indraindray hoe tsy mietsika tampoka izy rehefa tsy mahafaly azy na mampety azy. Fa ny fanotronana manivaka ao anaty sodrano. Be ra ka.
rehefa Andriamanitra niasa sy nalala ny tokony nataony Isaka. Ao amin'ny fanana izy mitsodrano Esau fa Jakoba nandray an'ilay izy. Tetena izy, ny hainao dia mifamatotra amin'ny fitahiana koa na iza lehanao dia manaraka anao amin'ny fitahiko. Ohatran'ny hoe formatena mihitsy hiaina an'ilay fitahiana izy. Ara-panahy. Eo amin'ny toerana misy ianao zany dia manova ny aretina ho tonga fanasitranana. Zany hoe ho avy zany ny fotoana tsy mila mivavaka ao amin'ny marary, fa raha vao eo fotsiny ianao dia sitrana ho azy amin'ny marary. Zany hoe ny présence anao soloan'Andriamanitra toerana amin'ny présence-ny. Raha misy fahamaina eo amin'ilay toerana dia misy fahavokarana. Raha misy fahafatesana eo dia misy fiainana. Raha misy fahabangana eo dia misy fahafenona. Na any amin'ny dezera azy ianao anipy voan-javatra dia aniry. Sahala amin'izay mihitsy ilay tsofandrano teto. Ary io ilay hoe fofona nanaraka ny Jakoba teo amin'ny Labana. Tonga teo amin'ny Labana izy, tonga dia voatà Labana nampanompo sampy azy. Satria io ilay anitra manaraka miraikitra ny fanahany, ny tsofany Isaka rano azy tsy maretiaka ao an'Andriamanitra. Io koa ilay nanaraka ny Josefa tao amin'ny Potifara, Farao, tany amin'izay nandehanany rehetra tany na tany am-pony zaza nanaraka azy io. Rehefa eo aminao io hoe fofona voatahaka ny hoe san'ny Jehovah io ny fiainanao, dia teny aminao fa zavatra hafa mihitsy amin'izay ny zavatra hitranga. Dia ozy izy ao amin'ny 9:20 ary hanomezan'Andriamanitra anao anie ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ary ny vary sy ny ranom-boaloboka betsaka. Io zany le tsodrano azony. Inona le izy? Le andon'ny lanitra maneho andreo anjeliny akamidina ao amin'ny Genesis 20:1-20. Sokatra ny lanitra dia ny akanidina ny anjely, fa izy ireo anjely ny akamidina teo amin'ny Jakoba ireo. Ireo anjely ny akanidina ireo ireo le anjely nanompo any Abrahama sy nanompo any Isaka, izay miampita any amin'izay mampatriarika azy. Dia lasa miakatra izy mitondra fitarainana, midina izy mitondra valim-bavaka. Dia mifoha amin'izay Jakoba dia niteny hoe ay ve, tsy avy tika efa vavahady lanitra e. Halleloja. Dia Salamo 7:20 hozy izy Davida. Fa fahasoavana sy famindrampony anaraka amin'ny andrehetra iainako dia toetra ho tranon'i Jehovah androlava dia mametra-panontaniana. Inona ry le tranon'i Jehovah nytenenin'i Davida nefa Solomona ary mbola tsy tonga mpanjaka akory, tsy tempoly io zany. Io le tranon'i Jehovah io le miaka midina nampahitanan'i Jakoba. Halleloja. Tao Bet-El na hoe tranon'Andriamanitra. Toerana ikaran'ny anjely sy dinany ny tiany Davida ho lazaina. Mahita manomboka androany fa hiasa ho anao zany isan'andro. Rehefa niteny tamin'i Jakoba Andriamanitra dia nilaza hoe izao ny Jehovah Andriamanitra Abrahama rainao. Midika fa Jakoba zanak' Isaka ranofo fa zanak' Abrahama ra-paminaniana. Eto amin'izay teny anareo an'ity sekrety atao amin'ny fandiniako manokana fa inoko fa hiara-naiky amiko ianao. Saika nijanona teo amin'ny Isaka ny patriarika fa nitohizan'Andriamanitra tany amin'ny Jakoba. Satria tsy spirituel, tsy ara-panahy loatra Isaka, dia tsy maintsy nanangana Jakoba ho fitohizan'ny programa ara-panahy Andriamanitra. Dia teto no nahalalako hoe ary variana be fa maninona tokoa moa andao ny mba ho jerentsika miaraka mahagaga Genesis 2:20 andao nefa kitsika ny 9:7 dia dingantsika 9:4. Mivainy eto amin'ity tany ity ianao dia ombanao sy tanao fa ianao sy ny taranakao no omeko reto tany rehetrareto ka ho toviko ny fianianana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. Fa tsy hoe Abrahama dadabe ianao. Andininy 4:20. Taony ho jerentsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra ary Jehovah niseho tamin'ny nialiny ka nanao hoe izaho no Andriamanitra Abrahama rainao. Aza matahotra fa momba anao ka hitanao sy amary ny taranakao no ny amin'ny Abrahama mpanompoko. Niteny fikasan'i Jakoba tsy niteny mihitsy Andriamanitra hoe za no Andriamanitra Isaka rainao fa Abrahama rainao. Ao amin'ny Genesis 20:7 jereo fa zay rehetra nisehon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia nisehony tamin'i Jakoba izay nandingianany any Isaka. Fa maninona ary izy natao
patriarka i Abrahama nijoro tamina dimma nitohizan'i Jakoba ny dimma fa Isaka tsy nanao dimma fa maninona Isaka tsy nanao dimma teo ny sehono patriarka toy ny mpisorona be tamin'izy nanaiko ho fanatitra teo amin'ny alitara nanaiky nanolotra ny tanany sy ny tongony ho fatorany Abrahama ho mari-panehoana ny fijoroany teny fikasam-panorenana ho an'i Abrahama sy ny taranany tsy maretehaka ho an'Andriamanitra. Noho izany Isaka nanolotra ny totalité ny azy ny fiainany natolony teo amin'ny alitara toy izay Andriamanitra hoe tsy manino ianao na tsy mandoa dimma aza. Misy olona eto fona ohatrany lasa lavitra be ny zavatra toriako. Engany ianareo ka tsy vanaka ao anatin'ilay izy. Menao tsara ve nareo? Fa raha tonga Jakoba amin'izay miverina ilay izy. Dia ny ten'Andriamanitra ny andony lanitra ny dikan'izay maneho reo fitahim-pana rehetra avy any an-danitra ho eo amin'ny Jakoba tamin'ny tsodrano ny raisiny tamin'ny Isaka rainy. Dia hozy indray fandroany tsirony tany. Inona ilay tsirony tany io? Io tsirony tany io dia manambara ny fidirana amin'ny Genesisy tokoa 7:20 tany amin'ny Labana. Labana mpamitaka mpanompo sampy fa Jakoba rehefa tonga tao dia voata izy. Izany hoe tsy hitany sampy ny Labana tsony zay atao na hoe saka misy fotoana zany ohatrany hoe mahatonga anareo tsy tahina satria ataovy misy Jakoba voata mipetraka fotsiny fa tonga dia misokatra daoly tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Alleloia. Ka nilainao le tsirony tany avy amin'ny tsodrano n'Andriamanitra manokatra ny zavatra rehetra eo amin'ny sitrapony. Inona le izy? Ny fijoroany Jakoba teo amin'izay programa ny lan'Andriamanitra azy. Rehefa teo amin'ny Jakoba ny tanan'Andriamanitra dia nitazo ny chefny Andriamanitra. Rehefa tonga ny fotoana izay nialany tao dia izy ny nanana no Labana. Ary mahafinaritra amin'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa voata tany Egipta fony Egipta. Rehefa mivoaka koa Jakoba fony Labana. Kely sisa ny Labana izay natonga azy mitady soavaly nanentsika ho vonoko elahy. Io nefa namarotako ny zanako 7 taona. 7 taona ho an'i Lea, 7 taona ho an'i Rahely. Dia zao lasa latsaka ny fananako fa ny ianao no nitombo, matoko ianao androany. Satria voata loatra Jakoba. Rehefa tonga indray Esau hamono an'i Jakoba, teto indray fahadisoana farany. Novain'Andriamanitra tao aoriana amin'ny fihaonana ny anarany. Noho izany Israely tsy azo vonoina fa Jakoba ny azo vonoina fa namitaka an'i Esau. Niova identité izy. Manomboka androany ireo programa fitsosona rehetra tiany Satana melezana anao tany amin'ny lasa. Efa voavela ny elokao. Aza misaina ny lasanao tsy ny folom-baovao ianao. Raha Jakoba ianao niditra teto Israely ianao mivoaketo. Noho izany rehefa miatrika ny fiainanao ianao Israely n'Andriamanitra olona hafa mihitsy sisy ifandraisany amin'ny teo aloha. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Zao nefa tiako ho fantatsika efa Israely hatrany am-boaka izy. Saingy tsy naseho ilay izy raha tsy tamin'ny fotoana anankiray izay niaonany tamin'Andriamanitra mba hamafana ny maha Jakoba azy. Efa napetrany avokoa momba ny Esau rehetra. Olom-baovao izy niona tamin'ny Esau noho izany tsy laniny sabatra izy fa tsy maintsy horoana. Hovain'Andriamanitra ny fiainanao sy ny fiainako aorian'ity fiaonana eto an-tendrombohitra ity androany. Dia zao nafinaritra tamin'i Jakoba, farany amin'izay, tena farany ao anaty communion. Tia nafinaritra tamin'i Jakoba. Nandinika ny teny dia nahita n'ity révélation ity nafinaritra be. Ity ilay nafinaritra tamin'i Jakoba. Vao hitany hoe tsy tao amin'ilay planin'Andriamanitra izy nanenjika azy nieritreritra fa namitaka an'i Esau izy. Tonga dia nitsofony rano ny zanany. Nitsofony rano ny Josefa. Nitsofony rano ny Josefa. Dia jereo fa izay tsy tanteraka teo aminy naseho teo amin'ny Josefa. Inona naseho teo amin'ny Josefa? Jereo fa nanomboka nanonofo Josefa taoriny io. Voatsodrano Josefa dia nanomboka nanofy amin'izay izy. Dia nanomboka hatreo ny fihitarany Israely. Ny teny fikasana momba ny vary sy ranom-boaloboka lasan'i Josefa daholo. Izay no nataony tao Egipta. Izany nahatonga na Farao aza nanankina ny Josefa ny vary sy ranom-boaloboka satria fantatry Farao hoe olona voatsodrano ity lehilahy ity. Dia tanomboka nidirany teo amin'ny toerana io niova ny zavatra rehetra. Ny
tena marina ahodikodiny dia voly ao anaty fanahiana ara-tsakafo sy ndrena amin'ny firenena fa ty tany ty mila fijoroana Josefa voatsodrano mba hahatonga Farao iaiky fa ao aminy misy fitahiana manaraka amin'ny ainy sy ny fanahiny mihitsiny ka ny fijoroany hitarika zava-tsoa ho amin'ny fireneny sy manodidina azy. Amen. Dia izy Josefa io matahotra an'Andriamanitra Josefa. Au pouvoir Josefa fa tsy nijangajanga. Olona matahotra an'Andriamanitra izy. Niaina tamin'ny fiainam-pahamasinana izy. Nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy. Olo marina sady mahitsy izy. Dia inona ny tombotsoa voarain'i Israely? Eno ity fahamarinana ity fa hiaraka iaiky aminah amin'izay nareo. Inona ny fiafarany Jakoba rehefa nivain'Andriamanitra ho Israely izy sady nanana fahatsiloana ara-panahy tafavoaka amin'ny fiafarany fiainany. Josefa niditra tany Egypta toy ny andevo fa Jakoba niditra tany Egypta toy ny mpanjaka. Point voalohany. Josefa niditra tany Egypta nandeha tongotra fa Jakoba nalaina tamin'ny sary eo. Kalesy. Ny andro voalohany nahitany Josefa amin'ny Farao dia nikohaka izy. Fa tamin'ny andro voalohany nahitany Farao ny Jakoba nandohalika izy. Vakio ny Baiboly. Vakio ny Baiboly. Mistero anao anao. Ary tsy ho faty izany ianao fa hiavaka ao anatin'ilay tsodrano voarainao. Tsy nitovy Jesosy Jakoba. Farany nanjaran'Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, sy Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra. Fa maninona Andriamanitra mifidy hoe Andriamanitra Jakoba izy fa tsy niteny Andriamanitra Israely? Andriamanitra fiera mahita amin'ny fiovanao fa tsy mitondra ny anaranao efa tafavoaka izy. Dia teny Andriamanitra mpanova tsy miova. Fony ianao Jakoba no efa Andriamanitra ao. Tao anatin'ny fiodinanao dia nitantananao ary niaro anao. Mandra-pahatonga anao tafavoaka eo amin'ny toerana maha-Israely ianao. Dia tiako ho tsapanao fa tsy ny faharatsiana nataonao no mahatonga tsy hijoro Andriamanitra ao fa mifono misokatra manaiky hiaraka amiko sy manaiky hovako. Aza manamely teny ianao ao anatina kominio. Tianao Jesosy, mety mpamon'olona ianao tonga eto, mety olona tena faran'izay ratsy, mety efa niteny ianao Andriamanitra ve mbola tia? Fa zao Andriamanitra Jakoba izy. Afaka hiova zavatra rehetra, afaka mpijoranao ahery Andriamanitra. Bebady manenena amin'ny ratsy fotsiny. Mijoro tahaka ny Jakoba mifampitolona tamin'Andriamanitra. Mandra-pahatonga azy novaina mandra-pahazava ratsy ny andro. Atiaka iteny aminao androany maraina. Mpamindra fo Andriamanitra. Mpamela helika izy. Manaterina ho anao Andriamanitra fa azakivy ianao. Tsy lazain'ny olona fa izay tian'Andriamanitra ho anao ihany no tsy maintsy efaranao. Mety nandany fotoana kely ianao hatramin'izay fa tsy maintsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Amiratra toy ny kitana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sainy fa ilay jiolahy naka ny toerany tao paradisy tao aorian'ny fiaonany tamin'i Jesosy. Jiolahy! Ny olona tany an-danitra voalohany eny tsy Petere. Tsy olo-masina. Jiolahy ny vafo. Toakavy. Jesosy io. Matsarovy a. Any a? Rehefa tonga eo amin'ny fanjakanao ianao. Tsy vita batisa. Tsy mpandray fanasan'ny tompo. Tsy voaositra. Tsy manana titre spécial. Tsy grand prophète. Gangs. Fosy Jesosy. Sady ny saro mihitsy Jesosy. Anio. Nakisakisaky ny tompony azo fijaliana. Tena voko moramora ny tarany. Halleluja! Anio eo anamiko any paradisy ianao. Andriamanitra zany makapiditra any paradisy fa tsy condamné. Ianao tsy mieritseritra
hoe za grand pasteur za mpanompoandriamanitra ankesa be any lanitra mety apozinao fa le frerianao mety mihoatra lavitra no le manjetoka kely ery amin'ny sisiny ery za ve mba mendrika fa zao fotsiny fantatra iantehitra amin'ny famindram-pony a iankina amin'ny tanteraka raha ny amiko efa vita zay misy zao no ataoko eto androany maraina raha ny amiko efa vita tsisy ijerevana ntsony fa noho izy mbola mahazo manantena fa ahita fiainana tsara lavitra miaraka aminy tiako ianao ity tanina mafy be ao an'Andriamanitra vehivavy rehetrarehetra eto be dia be ny rota mpanompo mpitsindroka tao amin'ny sany lasa propriété zavatra tsy fantatrao zany miaraka amin'Andriamanitra misy zavatra miova atao ohatrany misy zavatra miova hoe fa mialohan'ny iovany zavatra rehetra atao ohatrany tananao mila manatsara communion misy lahatra venao Raiso ary ny toeranao amen tsangany amin'ny toerana misy anao any halleluja tsy manisa eloka na manisa ireo tsiniko fa mijery ny ao am-po yana ua yana ua lo misy ataontsika zay iry zay alohany andraisantsika mifanasan'ny tompo ndre tianao loatra Andriamanitra zany ny antony mahatonga anao miasa saina ny amiko ndeto zay rehetra Jesosy ndeto zay adala kelinao ny sitraninao daholy tena very zay raha tsy eo ianao fa sofa teo amin'ny famindram-ponao teo amin'ny fitiavanao mahatonga anay afaka natena fiainana tsara lavitra tahaka ilay jiolahy teo kavananao halleluja fiasan'ny famindram tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsiniko fa mijery ny ao am-po toy izany ianao toy izany ianao tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsiniko fa mijery ny ao am-po toy izany ianao toy izany ianao mihoatra n'izao rehetra izao fatino rehetriza tena fitiava fatino loatra fatino jawe kamati uai yana famindriana nani ambaroniro asaso fizay makatoambo zany no fitiavana zany no
Fatino loatra Fatino loatra Fatino mihoatra n'izao rehetra Janizao rehetra izao tena fitiavana Fatino loatra Jesosy aho Fatino loatra ka maty ianao Fatino mihoatra n'izao rehetra izao tena fitiavana Fatino loatra Fatino loatra ka maty ho ahy ianao ka maty ianao tianao mihoatra n'izao rehetra izao Fatino mihoatra n'izao rehetra izao tena fitiavana Fatino mihoatra ka maty ho ahy ianao Fatino mihoatra n'izao rehetra izao tena fitiavana tena fitiavana tena fitiavana tena fitiavana Jesosy rehefa ianao manao fanoharana dia mahatsiaro toy ilay zanaka adala androany Jesosy rehefa nanao fanoharana ilay zanaka adala ianao ka nody ny sainy eona amin'irainy dia tsy mba nisy fandatsana teo amin'ilay ray tsy mba nisy fanontaniana kory hoe fangalan'ny dolo ny fananana tsisy bedy tsisy fahasiahana fa ranomasom-pifandraisana hoe hitako ihany ny zanako Jesosy tsy mba nisy hidirany tamin'izay nataonay akory fa fitiavana tsy sandaina fitiavana mandray sy manangana fitiavana mampijoro sy mampitoetra mampiorina po sy mateo tiako satria fitiavany ray ny zanaka mihoatra lavitra no fitiavany reny ny zanany hoy ianao hoe mo mety manadiny ny zanany momba vehivavy ka tsy mindra fo amin'izay naloky ny kibony dia niteny ianao hoe marary azy iny raha niteraka azy izy mety misy fatrafantarana hoe ny fitiavany reny ny zanany tsy manadiny mihitsy natoinona natoinona fo zay izy ianao hoe mbola mihoatra no ny fitiavanao ny zanakao mama ny fitiavako anao sy ny fitiavako ny olona rehetra ianao raha niteraka na naintaina fa rehefa avy eo mitsahatra ihany fa ny ahy ny haiko mihitsy ny natolotro nanaiko ho faty aho mba ho famonjena anao Jesosy io androany zay tonga mahatsiaro anatina communion ny asaribidiny izany fitiavana izany sady dia sitraka an'izany zay tia hanana an'izany tia nahaka anao zay Jesosy
tsy manatsiny fe ny fahamasinana marina nefa mavita mandevitra mavita mangina mavita mizara fitiavana nanahilika sy natao tsy nitsinina azy androany zay dia hitodika eo amin'ny fiainam-panany manokana sy jeriny eo anatin'ny fonay anaty zao kominy eo zay te hiaina mifankasitranao zay te fakahita amin'izany atao hoe Andriamanitra faly aminay ary androany dia manao fanekena aminao zay anatin'izao fandraisana zao fa iombona aminao indray raisy mofo izay tenan Jesosy Kristy manambara tamin'ny alina izay namadiana azy fa ity ny tenako izy izay vakina ho anareo zao natao ho fahatsiarovana misoraza tahaka izany kondroanym-boaloboka manambara ny rahan Jesosy sy nalatsanao antsika ho famelanao ny fahotantsika ka nao vinanao vintsika mihinana mofo sy misotro mikapoaka dia manambara ny nahafatesany mandra-piaviny Jesosy nilaza aza matahotra fa tsisy trangy eto amin'ity tany ity ka moizako anao raha ny sarobidy indrindra tamiko no efa natolotro nomeko anao ozy izy ny tompo ny aiko dia tsisy sarobidy no ny aiko latsa-danja noho izay zay faniriana heverinao fa ilainao mihoatra no ny aiko toy izy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romana toko fahavalondimy faharoa amby telopolo fa zay tsy nianjana ny lahatokana fa natolo ny hamonjy antsika izy tsy omeny mamaim-poana miaraka amin'ny kovany zavatra rehetra manany ianao antoka fa nininona rehetra ho amponao tsy sarotra tsy hanefainy zany fa anio ataovy azo antoka ny fiombonanao aminy fa tonga izy amendra fo aminao misorazy misaotra Jesosy ny fitiavana misaotra Jesosy ny famindram-po misaotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra misaotra fa tanteraka ho anay ny zavatra rehetra mino zay fa mifavolombelona rehetra eo amin'ny fiainanay dia tanteraka tao anaty fiombonana androany maraina avokoa voninahitra ny eo anao rery ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen anao fanatitra tsika eo an'Andriamanitra mahazo toerana filazana foy dia aorianan'izay tsika anao fiderana kely araka amin'ny Joseph Daf pasteur Joseph Daf hira telo no ataony tena ataontsika mafana tsara tsika ho an'ny tompo hifalo an'ny tompo aorianan'izay tsika dia hivavaka sy ametraka ny tsodrano Alleluia tain'Andriamanitra manokana ianao misaotra Jesosy fa tsy renao ve tena hoe eto amin'ny communion tsika amen tena eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika miombona aminy amin'ity fotoana ity ary ny box iny ataovy ao anatin'iny ny fanatitra ny sakrifisy ny pahafaholo-karena zay omenao an'Andriamanitra teneny kely ny eo akaikinao hoe ianao tsy hisaka hoe manaova fahafolo-karena hisaka ihany tsy manao fahafolo-karena tain'Andriamanitra programantsika tahaka zao nisy fotoana teto efa ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra miomantsika ao anatina programana batisa alleloia dia voninahitra an'Andriamanitra mitehaka ao an' Jesosy tsika amin'ny herin'ny androany misy batisa alleloia dia misy efa nisoratra anarana ihany tsika any amin'ny paster sandratra any fa raha androany ianao vao nahaino an'izay dia misorata anarana any dia misoratra anarana ny tena tsara raha ohatra ka mety dia tapitra ity fotoana ity dia mba mijanona daholo izay soratra anarana anao batisa na mbola tsy soratra anarana dia mijanona rehefa miravy ity fotoana ity satria misy fandaminana vitsivitsy tokony atao misy information mbola misy koa aorinan'ny fotoana amin'ny herin'ny androany tsina no tanterahana io batisa io dia mbola misy fiofanana mbola ho atao sy mitahaka an'izany misy fianarana tsotsotra mba omena n'izay rehetra hiditra ao anatin'izany dingan'izany dia rehefa miravy ity fotoana ity zany dia mijanona kely ianao sady misoratra anarana marina fa zay 5 taona miakatra no misoratra anarana natanteraka zay batisa zay tay Jesosy dia raha liana amin'izany ianao dia misoratra anarana ianao ny toerana moa anatanterahana azy dia mbola omena antsika miandalana ihany hoe aiza ny toerana anatanterahana an'io batisa amin'ny herin'ny androany io tahin'Andriamanitra
programmatsika amin'ny herinandro rehetra iny tahaka ny efa mahazatra antsika ihany raha pitso raha ohatra ka tsy manana fiangonana ianao fa mangetaheta mba te hamonjy fitaombavaka dia afaka mamonjy ery besarety eo amin'ny gason'io studio ianao amin'ny valora sasany miaraka amin'ny pasteur sandratra misy fitaombavaka eny raha ohatra ka tsy manana fiangonana ianao dia any ianao mamonjy fitezam-panahy akoatra izay ny latsinainy talatalarobia ireo programmatsika amin'ny sekoly isan'andro ireo dia tena araka ny afatra nomen'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia aza mieritreritra hoe maty be ny fotoana raha dia hamonjy voamaraina ho any izay vao andeha hamonjy asa fa tsy very fotoana ianao raha ohatra ka mamonjy mihaona amin'Andriamanitra amin'izany fotoana izany dia tsarokony izy fotoana nisy afatra nomen'ny mpanompon'Andriamanitra dia mandeha hoe aza manakalo programa aza manakalo ny fiaonana amin'Andriamanitra amina programmana business na vola ndraindray mantsika ohatra mieritreritra hoe misy rendez-vous urgent be amin'ny latsinainy amin'ny valo dia lasa ianao ny azakazaka any tsy namonjy sekoly dia nefa rehefa very izy miverina ianao dia rahately ilay fotoana dia eo ianao vao tonga saina tahaka izay ihany namonjy sekoly fa araka ny afatra teo dia tsy very ny fotoananao raha mamonjy izany fotoana rehetra izany ianao fa hain'Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra ary ny toerana tokony hisy ianao efa nomanin'Andriamanitra dia tsy maintsy tonga any ianao. Alleloia. Latsinainy sekoly sekoly famahana olana talata, sekoly fanasitranana ny alarobia, sekoly fitahiana sy ny fanambiana toetra dia anasanantsika ireo fotoana ireo amin'ny zomatsika miverina eto amin'ity toerana ity ihany miaraka manome voninahitra ny tompo fotoanantsika manomboka amin'ny 4 ora tolakandro ny sabotsy eto ihany dia fampitaiko teny izao amin'ny zoma sy sabotsy 15 septembre dia tsy disponible ity toerana ity izany hoe tsy etontsika izany manao fitaombavaka amin'izay zoma 15 sabotsy 16 septembre fa ampitaina amintsika eo ihany aiza indray tsika manao fitaombavaka amin'ny fotoana tain'Andriamanitra manasa mitsangana re ijero taninao dia ivavaka tsika ho an'ny fanatitra raha eo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro nitondra ny fanatitra eto anatrehanao ary ndreto izay manome voninahitra anao satria ianao no nitasy nanambona ny tsirairay avy ary amin'ity fotoana androany ity tena nirin'ny fonay sy ny tena hoe ao anatinay dia izao ny momba anay rehetra mihitsy ny atolotra eo anatrehanao ary mba hita ny fankasitrahanao amin'ny andronay rehetra amin'ity andro ohatranyity misaotra anao tamin'izay rehetra namanginao anay fa mbola tsy maintsy androsy hiakatra misimisy kokoa izay eo amin'ny fiarahana aminao indray Andriamanitra mba tena ho hita ianao hisandratra eo amin'ny fiainanay misaotra ny amin'ny fitiavanao tsofina rano voatany fanatitra amin'ny anaran'i Jesosy voatahako izay rehetra mpamafy ho an'ny fanjakanao amin'ny anaran'i Jesosy amen tehaka mafy tsika voninahitra dao fa fanalanitra ny tananao dia dao tsika hiteny amin'i Jesosy dao tsika hanao fifampiarana amin'i Jesosy androany hoe ho fiainana feny fiderana an'Andriamanitra oka izay fihetsika eo izay expression anao androany tena hifanaraka amin'izay etaetaponao lalina androany isan'andro dia miteny amintsika foan'Andriamanitra ny amin'ny zavatra tokony ataontsika ary mananatra antsika Andriamanitra mba hiverinao amin'ny lalana marina ialohavany destiny antsika dia ny fahamarinan'Andriamanitra mba tonga antsika hiverina indray ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ialoha ny iderahantsika an'Andriamanitra eto tikanao tena nandratra ny tananao dia hiteny hoe aoka ny sitraponao Jesosy aoka ny sitraponao ny lalanao Jesosy averenao amin'ny lalanao marina asandrato ny vavako ianao amin'ny toerana misy anao teneny Jesosy hoe aoka ny lalanao aoka ny fahamarinanao aoka ny fitondranao aoka ny fitantananao aoka ny herinao ho heriko androany maraina tsy moramora ny mankato manefy ny sitrapo mandany tenako tsy moramora ny manarady lanjany azo fijalianao Kristy manompo anao Jesosy Tsy voatery ampifalia
nofoko mangaiay fa mazovana ny fanahy fanamasina tena amiko ny tena rena dia ny miaina mifanitry fa raha lalanao no lalako sitraka no sitrako ny erinao no eriko tsy izay tiako fa zay tinao fihevitro tsy mba fihevitrao atao aniny sitraponao naveritsika fa raha lalanao fa raha lalanao no lalako sitraka no sitrako ny erinao no eriko tsy izay tiako fa zay tinao tsy fihevitro fa fihevitrao atao aneny sitraponao dia indrandray tosarotrikina fa ny fiainana dia fanitretena zaho any tsy maintsy aleko nitry farany ambany isandratanao ambony izany ho hitany vazantany fa raha lalanao no lalako sitraka no sitrako ny erinao no eriko tsy izay tiako fa zay tinao tsy fihevitro fa fihevitrao atao aneny sitraponao fa raha lalanao no lalako fa raha lalanao no lalako sitraka no sitrako ny erinao no eriko tsy izay tiako fa zay tinao tsy izay tiako fa zay tinao tsy fihevitro fa fihevitrao fa fihevitrao atao aneny sitraponao kuinona no ataorako raha ianao no ato anatiko kuinona no mampanay amin'ny eriny fanay androsotiaia kuinona no ataorako jesosy ahina no mampanay kuinona no ataorako raha ianao no ato anatiko kuinona no mampanay amin'ny eriny fanay da iratsika fitsikina farany inona no ataorako inona no mampanay irao mifiderany zany kuinona no ataorako kuinona no ataorako raha ianao no ato anatiko kuinona no mampanay fa mieriny fanay mieriny fanay androsao tsy fa raha lalanao no lalako sy sitraka no sitrako ny erinao no eriko tsy izay tiako fa zay tinao tsy fihevitro fa fihevitrao atao aneny sitraponao da tsy kiteka sirakoraka mafy antombo e da tsy kilaza androany hoe jesosy ny tompoteny farany hoe
averany mafy jesosy ny tompoteny farany e tena lo akaikinao tsy any amin'ny maternité hoe ilay izy tsy any amin'ny fiandohanao hoe ilay izy hoe fa ozy izy ny tompo hoe lehibe ny fiafaranao sa tsy zany e Tsara velomny fanatenanao tao an-tranon'omby kely iray da anaty alina mangina tonga ny andro ny famonjena anay tsy takatry ny saina ny fomba ny avina zao tontolo izao teny laza fa hoe tsisy ny azo atao feo aminy izay tsisy azo ale manao lalana iana izao tompon-teny farany 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 Tuputini farane, essa le una cura con padese. Si manina se ve tu fiato a no. I maludi di la metti lasami it. Vita c'uni mumbanawe. Fanzanaka amboniny zava-misy tsy takatry ny saina ny falebiazany zao tontolo izao teny laza fa hoe tsisy intsony ny azo atao feo aminy izay tsisy ona manao lalana laza iza tompon-teny farany 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 essa le una cura che va tu fai se fa non te che si una cura che va fa tu ma già It's my father. Tuputini farani, 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 tuputini farani. Tuputini farani, tuputini farani, tuputini farani, tuputini farani, tuputini farani. Tuputini farani, tuputini farani, tuputini farani, tuputini farani, tuputini farani.
farany tompony teny farany tompony teny farany tompony teny farany oa tompony teny farany Asira guna kala foto balua. Yo pusar. Lazo ya fa fotoana zao e. Teneny
akaikinao fotoana ny fandresenao zao e zany Yo, yo. Wanilai mipetraka ambony ny seza fiandrianana ny tany no fitoeran-tokony ilany trandrianane Wanilai mipetraka ambony ny seza fiandrianana ny tany no fitoeran-tokony ilany trandrianane Andriamanitra présent zay Andriamanitra reto zay eto kianja fiderana manome voninahitra anao ny fonay tena ravoravo manana anao sofa nisy anao teo amin'ny fiainanay Andriamanitra ianao no antom-pisinay ianao no fototry ny zavatra rehetra
sotra ny amin'ny fanasitranana androany isory fotsiny amin'izay zavatra rehetra misokafo vaovao mandren'andriamanitra amin'ny tena isory fotsiny ny zavatra rehetra efa miasa andriamanitra efa manova zavatra amin'ny tontolo tsy hita maso izy i abrahama mitondra isaka miakatra ny tendrombohitra ary ambadika andriamanitra koa miakatra miaraka amin'ny ondry ary ambadika andaontsika isotra n'andriamanitra fotsiny efa tanteraka amin'ny tontolo tsy hita maso sady amin'ny fahafenoany zavatra rehetra ilaintsika na inona zany tsy amin'ny ty hita-maso ty ihany fa amin'ny ara-panahy amin'ny ainao ny amin'ny fandrosoanao amin'ny fijoroanao efa tanteraka andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra efa vita ny zavatra rehetra saora azy makasitra azy misaotra Jesosy voninahitra ny manao rery mandrakizay sotra ny amin'ny fotoanandroany afaka nidery zay afaka mifaly zay saotra Jesosy avy be dia be ny karazana famindram-po esanao eo amin'ny fiainanay ny fomba tsy takatry ny sainay zany dentinay ankofana isany mezana voninahitra anao mandrakizay fa mpanjaka anay ianao Jesosy mba tsarovo ny fanompony tsirairay avy tsarovo ny fanompony reo mpanomponao tsiray avy zay mandray anjara ato anatin'ny tiasa fanompony ty na izy na izy hatramin'izay bitika indrindra ka hatramin'izay kely indrindra ho an'ny tsiray avy zay mamafy ho an'ny tsiray avy zay mampiasa ny talentany ho an'ny tsiray avy zay mampiasa ny fitaovany ho an'ny tsiray avy zay tena manokatra ny fony amin'ny fanatanterahana sy fampandrosoana ny asa vavaka Jesosy oka ny tananao hitsotra ary ny famindram-ponao atsiaro an'izy ireo tsiray avy hatramin'izay kely indrindra tonga eto ka hatramin'izay lehibe indrindra tonga eto aoko voata izy ireo tsiray avy Andriamanitra sotranao manokana any amin'ny fisina tsiray avy reto miara-mientan'izay miara-mijoro zay nitanjonay Jesosy tsy hampandroso ny fiainan'olona manokana fa hampandroso ny fanjakanao ary inoko Andriamanitra fa nitanjonay koa ianao Andriamanitra no hisandratra eo amin'ny fiainanay fa zay tsirairay avy kosa ianao no hampandroso anay makasitraka Jesosy androany ny amin'ny teny ny amin'ny fahasoavana ny amin'ny fahafana ny amin'ny révélation ny amin'ny fandairana ny amin'ny fampijoroana amin'ny lafim-piainanay ray manontolo voninahitra ny ho anao rery mandrakizay teneno Andriamanitra ho anao rery ny voninahitra mandrakizay sotra Jesosy dia rainay mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran Jesosy amen hitahanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen zareo mpitsikitsikina be fahasoavana amin'ny eo akaikinao hahasoavan'Andriamanitra ao aty zao amen oh